Isorana trano lainary nanome antsika andro vaovao indray amin'ity alakamisy 17 marsa 2024 ity anterina ny arabo ambampiririntso ho antsika menakavy ho antsika malagasy piray tanindrazana na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia iaraka eto isika ato anatin'ny miara-manonja MPS Radio Mada mandritra ny ora roa sasany mahery anoany iresantsika ny raharam-pirenena ny fiainantsika menakavy amin'izao fotoana izao hoe mizotra makaizy izy ity ahoana ny hotoy an'ity fiainan'ny raha malagasy ity raha izao no zavatra iainana. Ny resaka hoe gouvernemanta dia zay aloha zany zao no vaovao farany izay nisany hoe niseho teto amin'ny firenena. Raha jerena amin'ny maso tsy miankatra ny akony rehefa hoe iny zany le gouvernemanta rehefa nojerena zany ny teo anivon'ny antsona hoe opinion publique na ny faneho-kevitra akapobeny ny olona de nitsapa de tsotra tsy taitra ny olona tsy taitra ny olona satria raha hoe gouvernement zany no efa nasina resabe hatramin'izay dia iverina zany hoe amba misy rivotra vaovao amba misy tsirim-panantenana amba misy zavatra mba antenaina de dikan'izay zany de mba hita eny amin'ny endriky ny olona hoe tena zay tokoa zany no tokony izy kanefa ny zavatra tsapa hatramin'ny alina ka hatramin'ny ty marainy ity dia tsisy taitra ny olona ary na ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta lay omaly azy dia tsika moa tsy teny hoe vaovao fa samy manana fomba filazana izy fa rehefa tena jerenana izy de hoe ny eo ihany ny eo nitota ihany no vadibadika na zareo ary tao anatin'ny izay hoe fionana izay dia hita ny endrika hoe tena endrika tena tsapanao mihitsy hoe tena andia fotoatsarotra de ny ty amboalohany zany tsy de tena hitanao zany hoe tena hoe famiramirana na tena hoe sy izay azo ilazana azy fa avy hatrany de hita hoe olona tena ohatrany vesarana olana zany vo manomboka io de tsapa hoe ohatrany hoe vesarana olana zany malimalikendrika hoe tena hita hoe tena mandia zany fotoatsarotra le gouvernemanta izany. Ny fanamarena ihany koa zany ny resaka teny malagasy amin'ny raha ohatrany tony misy dikany tsara mihitsy misy dikany hoe ao mantsy miteny fanovana ao miteny fanamboarana ao miteny fikitihana ao miteny fanamboamboarana lizy aloha zany tsy fanovana mihitsy fa rehefa tena itsina lizy de hoe fanamboamboarana izay ny tena malagasy madika azy fanamboamboarana no zavatra n'izy satria ao misy olona mivoaka miditra efa ny sorona de avy eo miverina ndray ao nafindra toerana fotsiny sinsisy tsy antanitsika resaka be ny momba an'izay fa hitatsika eo ny fandeha fa amin'ny akapobeny zany dia raha ny atao hoe opinion publique tonga de teny mahitsy de hoe tsy misy atenaina amin'io ary raha hoe olona ray na olona roa na olona telo na raha hoe gouvernement am'izao fotoana zao dia tsy afaky ny anao mazy na tenenina raha hoe taterao velo rano atao vitsy telo taona mahery no teo ny premier ministre zany hoe ny capitaine d'équipe raha ohatra ka resaka ekipa nampanao baolina zany de fa hitatsika ny résultat fa moins 7 aloha ny arikariam-pirenena tsy tsika namorona an'izany na hoe zavatra miforokona fa zavatra nisy ary no tenen'ireo mpamatsy vola iny ary tombolasy tombovavy efa eto akaiketo ny solombavamboaka ny Madagasikara voafity tamin'ny alala ny tiako Madagasikara atao amin'ny district ny Ambohitra Atrimo ny député Mamy Rapendrina sady questeur fahatelo izy eo anivony atỳ miara-pirenena sady secrétaire général ihany koa eo anivony antoko tiako Madagasikara miarabanao député Mamy Rapendrina tonga somatsara atao anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada. Miaraba Rina Rabe Mananjara, miaraba Fanira Zavamanatany, miaraba antsika rehetra ato amin'ny studio ny radio anankiroa 550 teboka efatra sy ny 100 teboka 8 zay miara-manonja amin'ity maraina ity miara-manonja isa maraina miara-manonja amin'ny vahoaka malagasy manontolo izay arapaina manokana ihany koa
arapaina tsy maty foamanaina tafaona soamatsara tafaresaka soamatsara ary afaka mifampizarany vaovao eto indray androany vaovao zay isan'andro dia misy fivoarany foana toetra raha-pirenena fiainam-pirenena moa ny resantsika eto rina tonga indray ny fotoana kiondalana vaovao izay ngembanao zay ilazana azy fa dia samy velonaina hitany toy isika ka ny vaovao zany zao aloha hoe ity io de hoe io ny gouvernement io amin'ny endriny zao ahitantsika zao ny tiako Madagasikara ny teo anivony député zany tiako Madagasikara de fa iny le nanao an'le aloha de hoe tena motion de censure miantson'ny namanareo zany solombavavoaka anivony io androm-panjakana mpanao lalàna io fa le gouvernement taray manontolo mihitsy ny tsy tsy araky ny tokony izy tsy mamaly ny etahitam-bahoaka io nefa io zao ny zavatra nisy amin'ny prime ministre tsy nikitiana fanamboamboarana misy ahoana fahitan'ny député Mamirabe Ndrina an'le izy misy sary vitsivitsy avy hatrany tonga ho an-tsaina rehefa nahino an'le lay fanolorana an'ireo fanovana na fikitiana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa raha raisitsika am'le lazainao farany teo Rina Rabe ny amin'ny hoe miohatra amin'ny fomba fijeriny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao de tsy io mihitsy no vahaolana mazavy zay tsy io ny vahaolana tsy fikitikitiana ministra vitsivitsy fotsiny vahaolana tsy fanamboamboarana ministera am'izay araky ny teninao teo hoe tota ihany ny navadibadika amin'ny akapobeny tsy zay ny vahaolana andrasany vahoaka za moa rehefa miresaka hoe ny asan'ny solombavam-bahoaka nge de amin'ny chance anankiray de mampita ny fomba fijeriny vahoaka mampita ny afatry ny vahoaka mampita ny etaetan'ny vahoaka sy mijery ny zava-misy ainan'ny vahoaka de mampita zany any ampitondra fanjakana zay nahatonga ny teny hoe amy chance anankiray zay aloha ny resahako de raha nyresaka nyreny zay ny teny hoe ilay fiainana am'izao fotoana nge rehefa tsy nahavita ohatr'izay lay mpitondra fanjakana de tsy havita tsony raha jerentsika ny vanim-potoana jerentsika ny zava-nisy jerentsika ny ambiny eo amin'ny ifem-potoana iasana ity fitondram-panjakana am'izao fotoana ity de hoy hoe omena chance kely ndray mandesy isa ilay fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanoloana ny gouvernement taray manontolo mialatra amin'ny prime ministre misy tsy fito vimpijery ao misy nuance ao iny fiteny frantsay ny amin'ny hoe fanovana gouvernementa sy ny hoe fanovana ministra vitsivitsy na maromaro na ataoko hoe 20% ministra ary nonkitiana atao anatin'iny fanovana iny tsy mbola fanovana gouvernementa zany fa ny vahaolana napetraky ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara de ny hoe ny gouvernementa ray manontolo no miala manomboka any amin'ny prime ministre kahatrany ampikambana rehetrarehetra ary ekipa vaovao izay eritreretina fa hitondra aina vaovao an'le ekipa zay no antenaina raha samy mahay mitatana an'izany zareo zay no ataoko hoe le niteneniko teo omena chance farany atao anatin'ny 7-8 volana farany hitantanan'ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao filoham-pirenena mo fatatsika izy no mitarika ny fahefana-pana tanteraka fa manana ny fahefana hanendra ny prime ministre zay mitarika ny gouvernementa manatanteraka ny vina sy ny asany izy fa rehefa na inona resahan'lay filoham-pirenena rehefa tsy tanteraka le asa tsy tokony hifanilika fa samy tompony andraikitra tao izy rehetra de averinay le hoe tsy io ny vahaolana mato nyroso tamin'iny fikitiana ny gouvernement iny ny filoham-pirenena mato natao apahibe maso lay filazana hoe hanao tombanezaka hanao tombanezaky ny ministra tsirairay avy dia resy lahatra hatrany amin'ny filoham-pirenena zany fa misy ny zavatra tsy mandeha ao raha resaka 10 volana heritaona sy tapan'izany Rina Rabe Mananjara raha mandeha ny raha ekipa mahavita zavatra tsisy antony anoloana azy fa raha nyteny zahay hoe tsy mandeha ny raha de hoy ny filoham-pirenena okitiana le gouvernementa mitovy zany ny fomba fijery
tsy mandeha ndraraha fa ny vahaolana na rosony tsy mitovy izahay manao hoe lehibe ny gouvernemanta mihitsy no tokony hisolo zany hoe gouvernemanta ray manontolo no tokony misolo fa tsy hoe ministra vitsivitsy ary tsy mifanarahana hoe ministry ninona na ministry ninona tsy mandeha fa le gouvernemanta ray manontolo ny tsy mandeha any amin'ny loniny de reny moa ny zava-nisy ndresantsika teto tamin'ny herin'ny androany ny fomba nanambarana zareo azy niandritsika nisy dika n'lay fanovana n'lay fanambarana mivoaka ny alarobial igny kay satria hitatsika fa herinandro taty orina zay vao vita lay tombanezaka lay fanombanana andreo ministra araky ny eritreretan'ny filoha-pirenena azy zay vao nivoaka ilay fikitihana ny gouvernemanta zay everina ihany fa tsisy ninoninona antenainy vahoaka amin'io vahoaka tsisy taitra tsisy ninoninona antenainy vahoaka amin'io fa efa nomena ataoko hoe nomena fahalalana nomena lalana anankiray ahafahana mijery zay tena amin'ny tany an'le mandala le filoha-pirenena ary fanokafana an'izay varavarana sy lalan'izay no nataony ny vondrona parlementaire teko Madagasikara raha nanao ny sosikevitra ny amin'ny hoe tokony hanesorana ny gouvernemanta ray manontolo ka anoloana zany hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny fotony ny zava-misy raha ho ianao hoe tsisy taitra ny olona mahainao an'le izy de za koa raha nanaraka tsara lay ataoko hoe fivirina filan-kevitra ministra moa no lazany zareo azy fa lay fanambarana tamin'ny fomba ofisialy an'lay didi-panjakana nanovanyiny mpikabana amin'ny gouvernemanta iny ohatra ny manana eritreritra rina rahabe mananjara hoe na ny filoha-pirenena nareo mpikambana atao amin'ny gouvernemanta voateny reo ohatra ny samy eritreritra hoe vo anomboka manda zany daholo ny resaka maly zany daholo ny resahan'ny olona zay zany tonga de tonga ao an-tsaiko hoe na ny afatra apetraka filoha-pirenena makany am'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta aza rehefa tena adiadina sy fakafakaina sy dinihana mihaino an'le izy eo de ozy hoe sao de vera zareo fa vo anomboka manda vaovao ara zareo fa tsy hoe mamarana manda fa fampatsiaivana ny vely rano asa 3 mola isany teo zany natao de filazana fampatsiaivana am'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta fa zareo ny tena andrasana amin'io sisa fampatsiaivana ny asa miandry amin'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny filazana fa hoe ny fanatratrarana fahatarana hatrany amin'ny taona 790 natao fa inona fotsiny natao tao anatin'izay 3 taona faran'izay raha izany efa zay anany ny resahana tany amin'ny taona 724 ary somary natsikaiky kely moa le famakinan'le politique générale de l'état na ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny zay raha ny tokony ho izy de ino no mandika ny vinan'lay filohan'ny republika eo amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana eto Madagasikara dia ny taremarika voalaza tao de le saika le taremarika tany amin'ny 724 daholo afa-tsy lay ino ty izy lay trano angamba trano fonenana zay raha tsy diso 5 alina ny resahana tany amin'ny taona 724 de izao efatralina ny resahana hoe zay efatralina hoe zay ny tanjona otratrariny ty gouvernemanta ty fa manofy atoandro ve gouvernemanta tsy asa ny ohatra 8 volana no eritreretina anorina trano efatralina rehefa tsy vita ohatr'izay tsy vita tsony mety efa zatra mampanonofo tsy nisy afa-tsy lay hoe fanarenana ny rova no ino tonga de namay an'lay mpitondra tenin'ny gouvernemanta hoe ino moa asa efa vita iny asa efa 10 taona ny vitsivitsy ange iny ny ainge tsy hoe voatato anatin'ny 3 taona iny ny ainge nanohy fotsiny namarana fotsiny aza izay mamarana chantier amin'ny fotodrafitrasa ilain'ny vahoaka etseroa raha tsy vitan'ity fitondram-panjakana ty chantier efa nanomboka taloha mbola tsotsofona vao mahavita an'izay ho vita ary mbola betsaka ny tsy vita misy ara inina ajanona mihitsy
de iny no tenenina hoe ny fanarenana nyrova moa zany de efa vita raha mbola tsy vita kosa reny de efa tsy fantatra tso satria roapolo taona mahery angeny nanomboaly asy ary fitondram-panjakana maro ny fandimby nanatanteraka lezy tao de zay rina rahabe mananjara no anisan'ny nanaitra tampoka tao hoe sao de veryn'lay filoham-pirenena sy reo lehibe ao amin'ny fahefanam-panatanteraka reo ara fa vao hanomboka mandary zareo de ilay programma tany ampiandohana tsy nisy fanamariana za tsy miteny hoe tsy nisy fanovana fa tsy nisy fanamariana tokony efa raha tena fotoanany tombanezaka mariny zao tokony efa mivalin'ny tombanezaka natao tao anatin'izay telo taona zay no nyaingana tao anatin'le hoe raha zao no PGE endriky ny PGE tany ampiandohana am'izao fotoana zao reto sisa no enjehana atao anatin'ny 20 volana fa saika mbola 100 isan-jato ilay nyresahana tany amboalohany ihany no averina ao anatin'le izy de ho iaho hoe fa manatena mbola hoe hijanona eo firy taona manatena hoe mbola vao mandava vao manomboka ve reto ao amin'ny fahefanam-panatanteraka reto de hoy zahay hoe vao mainka mitoy ihany le fampanofisana an'lay vahoaka sy ny sisa de rehefa nandeha moa le fanendrena le filazana n'lay ministra isaky ny ministera zay niova indrindrandrindra zay nasimpanovana de gagitsika fa araka le teninao hoe teo ihany naodikodina sy ny sisa misy ary efa matona nova gouvernemanta tany amin'ny fotoana hafa tany aloha tany nanova mpikambana anatin'ny gouvernemanta samy miresaka teto tsika hoe efa mihoatra ny efatra indimy inenina niova i gouvernemanta io tao anatin'ny telo taona zay de misy efa avy nanaovana tombanezaka matony esorona tamin'ny toerana anankiray mifamerenana azy amin'iny toerana iny zany tapataona teoriana de midika hoe lay tombanezaka natao tamin'izany fotoana zany mihitsy ny diso raha tsy zany lasa tsikonina le fitondrana ny raharam-pirenena toy ny ankizy manao tsikonina fotsiny fa raha efa nanao tombanezaka ianao hoe nisy tsy nety tato na hoe tsaratsara kokoa ny elan'ty anankiray ty atao amin'ty toerany ty de afaka volana vitsivitsy ianao ndray zany no miteny diso ndray ny tombanezaka nataoko io fa mila verinato ty de hoy aho hoe tena ohatra manao tsikonina fotsiny ilay mpitondra fanjakana eo amin'ny fitantanana le firenena de miandritsika hoe makaiza sy makaiza maraina io amo somary jery vaovao maraina faniry de mbola mipoitra ihany lay fomba fiasany ty fitondram-panjakany ty am'le resaka kitrano antrano raha marina ny vaovao hitako angamba samy nahita tsika fa raha marina ny vaovao hitako de tena lasa saintsika hoe tena mbola tsy mieno mihitsy ve sa manao fanahinina ny am'ireo fepetra sy atao hoe arofanina efa mba napetraka hatram'izay ny fitondram-panjakana sa manao fanahinina de ataovy zay ataonareo tonga am'le hoe zahay aloha no eto zao fa de hoy isika hoe amezako ny teniko momba an'iny ndrina rahabe mananjara hoy isika hoe tsy misy antenaina amin'ny fanapahan-kevitra maly izay nikitika ny gouvernemanta iny zay nanova mpikambana vitsivitsy eo anatin'ny gouvernemanta tsy any ny vahaolana ny rasan'ny vahoaka raha iresaka tsika ohatra za moa nanatena hitondra atsiprian'ny vidinetana anisany hoe manaitra ny olona hoe ahoana moa zany fanaovana tombanezaka atao anatin'ity gouvernement ty zany ny amin'ny ministera misahana ny UPPN io io ny tena imbahoaka io ny tena imbahoaka ary tany amin'ny volana aogostra anisan'ny fepetranapetraka ny filoham-pirenena anisan'ny iraka mission nampanaova ny filoham-pirenena mpikambana amin'ny gouvernemanta zay voakasika ary mino fa anisan'ny nanovana ny ministra misahana n'io département io tamin'izany fotoana zany nanatenana hoe hapidina ny vidim-piainana amin'ny alalan'ny fampidinana an'ireo vidin'ny PPN ao anatin'ny telo andro tao anatin'ny telo andro zay le mission telo andro no omeny filoham-pirenena tsy nahavita le ministra teo aloha tsy nahavita le telo andro natao motif iny natao antony nanesorana azy de nametrahana an'le ministra am'izao fotoana zao miandrotsika fito volana avy taty za moa nanisa misy tamin'ireny telo andro telo herinandro telopolo andro sy ny sisa telonjato andro zao fa efa fito volana teorina androany nanatena hoe afaka nitondra ity vidinetana teto
satria fa niomana hoe afahantsika manao tombanezaka fa somary tsy ampy kely ny fotoana nanangona ko azy fa ny azoko lazaina aloha ny zavatra fantatro de zao vidim-bary zany a resaka fotsiny tsisy vidim-piainana nidiny tsisy vidim-piainana nidiny zany re vidina ciment zany a na eno an'io ministre io mihitsy any teny tamin'ny andro ny zon'nym-panjifa maly andro raisam-pirenena ho an'ny zon'nym-panjifa ho no maly telo alina ho ny vidiny ciment fandana mitady ciment am'izao fotoana zao raha mahita an'izany eny am'mpanjara izay tsy mahalala zay vidiny any amin'ny port any ampahatongavana any zay tsy mahalala zay vidiny any am'izay mpamongady nakana azy tany andafy tany sisa fa ny fantatra de ny any am'mpanjara zay andehanan'ny mpanjifa miakapobeny tsy misy an'izany any manodidina 5,3 alina farafakely misy rehefa 7,3 alina lasaka anankiray vidina menaka efa samy mahalalytsika eo takinina sy takinina mbola ho avy mo apetrakytsika hitondrantsika ny koroba rehetrarehetra eto nanomboka tamin'ny volana aogositra ka mandrapatonga nyity volana marsa taona 2024 ty de afahantsika mandinika hoe ahoana marina le fomba fanaovana tombanezaka am'ty fitondram-panjakany ty ire ministère mantsy tena azo porofoina amin'ny alalan'ny tarehimarika ary porofoina amin'ny alalan'ny tarehimarika hita maso eny am'mpanjara rehetrarehetra eny am'mpivarotra rehetrarehetra eny ny vokatry ny asa nataony fa tsy ny hoe fidinana sy fanaovana intervention etsero any am' tsy tokony hanaovana an'izany no atao hoe ezaky ny ministera fa ny vahoaka tsy tia lala an'izany fa ny any ambilany ny fatany ny any atokantrano ny fatany fa rehefa tsy misy fanovany zay rehefa tsy misy fiovany zay rehefa tsy misy fiatsarany zay kanefa hoy zay teto raha nyresaky tsika raha namoaka ino ty izy valina fanadiadinany iny stat teto ndray mandeha ny amin'ny hoe mbola tsy mahatratra 100 ny fiakaran'ny vidim-piainana zany hoe mbola tsy ambony de hoy zahay hoe ary aiza ho aiza fampiakarana ny fahefa mividiny vahoaka malagasy satria io ministera io ihany akoatra misahana ny tsena azy sy ny raharambarotra azy de io ihany ko no misahana ny indostria sy ny asa famoronana asa zay tao anatin'izay fito volana zay zary lasa resaka fotsiny a fa azotsika jerena koa zany rina rabe mananjara firy ny asa ny forona firy ny indostria tafatsangana firy ny katona sy ny sisa ary manahoana ny fiainan'ireo indostria am'izao fotoana zao eto Madagasikara zay inona ny antony mampikatona azy satria ahoana reny laza koa azy atao mihitsy zay mampikatona ny eto tanany eo ny resaka etra midangana eo ny resaka fanasarotana ny fananganana orinasa sy ny sisa fa hoy a mamerina hoe tsy misy miantraika any amin'ny andavanandro ny mponina ny vokatry ny asan'ny gouvernementa indrindra io ministera anankiray io kanefa de raha fanambarana hitatsika maly iny anisan'ny tafaverina amin'ny toerana ilay ministra tsika tsy malahelo zay toerany ihany fa ny atsika hoe tena nahavita ny zahatra napetraka ny mpanendry azy teo ve le ministra ary navita nandrasan'ny vahoaka taminy sa ny eritreriny fotsiny arak'izay rythme hitondrany azy no eritreretina hoe zay fa nety le izy tsy ohatr'izay ny fomba fanaovana azy fa isika mahita mijery ny fiainan'ny vahoaka eny fotony samy mahay midiny eny fotony fa zay monina eny fotony mihitsy nareo mbola midina vao tonga eny fotony fa zahay miara-monina amin'ny vahoaka zay miaraka amin'ny vahoaka maraitsy ariva mahalala ny zava-misy eto de miteny hoe tsy misy raha mandeha am'lohany eto raha mbola ohatr' zao ny fomba hitondrana ny raharam-pirenena de ho diso fanantenana eto tsika raha ny tena marina moa efa elitsika rina rabe mananjara ny teny hoe tsisy antenaina ntsony ty fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ty zay na tonga na inteny hoa hoe raha vao any io gouvernement ray manontolo io a de mijereva olona metimety kokoa sy mahavita kokoa hanomezana chance afarany anareo fa rehefa tsy zay de miala mazava tsara zay tenenin'ny député mamy rabe ny riny zay a ary saika mitovy am'izay mihitsy ny fanehoan-kevitra etsero ny mamaky any olona de hoe ahoana ny ampitombo ny sakafo any ambilaninay
ahoana no mba ahafahany le vola any atsikinany tsirairay mba hoe ifidianana zavatra izay tadiavina sy mifanaraka zay ny tadiavin'ny olona fa tsy de resaka hoe fikitiana azy tsy resaka olona na resaka hoe zao any anivona gouvernemanta fa zay ny tena mahamaika aloha zany zao satria le vahoaka malagasy vahoaka tsy mihinan-kanina le vahoaka malagasy vahoaka riraka lazon'ny aretina ka inona moa ny arikarena hiakatra am'izany eo ary akoatran'izay ihany koa tsy misy an'izany mazi zany fa io arakaraky ny fahaizanao mitatana ny firenena ny are-pirenena sy ny sisa izay no azahoana vokatra zany ka ny are-pirenena ary ty mivoaka any de any ny volan'ny vahoaka malagasy misy mandidy de homana misy mitsaingoka misy tena hoe sady mahandro mandobary manandra tsira kohany hatramin'ny apango sy ny sisa tsisy ho an'le vahoaka tsony zany ny fahitany ny besin'ny maro azy ka io moa zany amafisina le teo hoe tsy de misy atenain'ny olona amin'ity gouvernemanta ity zany député Mamy Rabenirina fa nisy ihany koa ny fitenenana hatrany hatrany am'le hoe vahaolana tena hoe tsy maintsy any amin'ny fotony mihitsy ity raharam-pirenena ity vahaolana tena hoe zay no mety zany amin'ny situation tahaka an'izao ny amin'ny hoe fionam-be-pirenena sy ny manodidina an'izay manontany ny olona hoe ahoana izy io manahoana sy ahoana ny fizorana makany sy ny sisa fa ny akamaroan'ny olona aloha de mahita hoe tena vahaolana fototra tena hatrany amin'ny fotony mihitsy no saza ny firenena malagasy fa tsy tahaka an'izao zavatra hoe fikitikitihana findrafindra resaka gouvernemanta sy ny zao hitatsika zao zany ahoana me fandehan'izay zany ny satria fa mandrosy ihany ny fotoanatsika marinareo fa hoe efa nanao an'iny aloha miantso ny député namanareo zany eo anivony ny atemera-pirenena iny amin'ny resaka motion de censure fa le fionam-be-pirenena azo lazaina hoe sasanangy samy manany azy ireo le alohalohany teneninao teo zany hoe le antso nataonay ho an'ny solom-bavambahoaka namana hiara androso fitsopaha-pitokisana ny gouvernemanta ary mbola mitombona iny mbola mipetraka iny satria araka le lazaiko teo hoe ilay gouvernemanta zay tsy maharesy lahatra ny vahoaka intsony no nanaovana ian'le antso ny fandravana azy gouvernemanta nydravana fa tsy minisitra ny soloana de nanisy ara ilay fikitihana mpikambanao anatin'ny gouvernemanta izay mitaterahana maly izay mbola manohy an'ilay antso nataonay sy mifanasana makany amin'ny solom-bavambahoaka namana ny amin'ny hoe tsy io ny vahaolana fandao anao motion toizatsika ny motion de censure ho an'io prime ministre io ho an'io gouvernement io mba hitana mba ahafahana manana vahaolana tsaratsara kokoa mihoatra noho izao ary ny eo anivon'ny anteny mihira-pirenena de mbola mitohy fifampiresahany raha tsika malala fa tsy za irera nge no mitovy hevitra amin'io zao araka ny teniko te filoha-pirenena nge matony roso tamin'io fikitikitihana kely ny gouvernement io manaiky izahatra tenenina io izahatra mandeha mizahatra tsy mandeha hoe fa raha ohatra izy mahita hoe diso ny zavatra ny teneninay tsy fotoana mihitsy fikitikitihana nireny gouvernement reny zao vanim-potoana taoriny nanaovanay an'izao antso zao fa de eto zay de mbola manantitra hoe mbola mitombona ilay antso sy fanasana ny solom-bavambahoaka namana makany amin'ny fametrahana motion de censure ho an'ity gouvernement ty averinay hoe tieny mbola tsy tara loatra tieny mbola misy fotoana fatatsika fa herinandro vitsivitsy lasa tsy hoe herinandro vitsivitsy fa andro vitsivitsy lasa zay na ny ino ty izy ny antoko manana solom-bavambahoaka mitambatra ao anatin'ny vondrona IRD na ilay ataontsika eo maro anisa amin'ny anteny mihira-pirenena raha de efa ny miara-manaiky ko fa tsy tsisy antenaina amin'io gouvernement io tsony ary efa tena tsy niditra tao anatin'io gouvernement io tsony tokory zareo ary efa nampahafantarany ny antony nampahafantarany aloha hoe tsy izahay tao amin'ny vondrona parlementaire timy aza
mbola miteny foana hoe manome chance le fitondram-panjakana fa ry zareo efa tena nyteny mihitsy tsy misy antenaina amin'io tsony e zay tsy araka am'ireo tsony tsika tsy mahala zay resaka zareo any ambadika any sisisisisy fa zay no nampahafantarana ny vahoaka aloha hoe tsisy antenaina amin'io tsony ka hoy aho hoe ka ny ao anatiny a rehefa miresaka ny anteny mihira-pirenena tsika ny ao anatin'lay vondrona parlementaire IRD zay nanao fanambarana ny roa andro taoriana nanaovana ny antsonay ny ao anatiny a rehefa nivoaka ary ivoaka tsy kelikely io fa ndao ny ifampijerentsika eto hoe satria samy mahay manombana nge samy mahay manao évaluation amin'ny asa ary samy mahita marina hoy aho teo hoe ny solombavam-bahoaka nge miara-miaina amin'ny any fotony fa tsy hoe midina ny fotony samihafa mihitsy tsy mitovy zay ny solombavam-bahoaka miara-miaina amin'ny vahoaka any fotony isan'andro isan'alina ary mahalala ny zava-misy any rehefa miteny ny solombavam-bahoaka mba tsy irehareako ny amin'ny hoe marina daholo ny teneninay hoe ny tena zava-misy de ino no akaiky indrindra ny tena zava-misy iaina ny vahoaka ary averiko zay fa ny solombavam-bahoaka raha nyteny an'izany tsy hoe nandeha nidina teny fotony de manao nytomba ny fanombanana sy ny mandray fehi-kevitra fa miaina nylay izy miaraka ny vahoaka eny fotony sasany manao tsitipahatra de hoy zahay hoe hitatsika eo a fa mbola amafisinay ny antso sy ny fanasana zay nataony any amin'ny hoe andeha ho ampitsika tsy kelikely ireto sony efa voninato reto a irosotsika makany amin'io motion de censure io a mba ahafahantsika mba mana tena zavatra tsaratsara kely kokoa mba iaina kely le vahoaka raha ohatra ka tena hain'ny mpitondra fanjakana ny mandrindra ny asany atao anatin'ity 8 volana 5 volana farany atrehinay ity de mba miaina kely vahoaka fa raha tsy zany a mbola ny zava-misy ny ainana hatram'izay no toizany misy mo fomba fijery anankiray rina rabe mananjara ny amin'ny hoe io lay gouvernement natsangana io amma hoe ny teo ihany na vadibadika ny tota ihany na vadibadika ny teo ihany ny teo ny dikan'izay misy famakafakana afaka azo ilazana hoe izay tsy niova zany de omena lalana hanao ny fomba fanao ny hatram'izay maro ny teny an'izany zay ny dikan'iny zay no azo andikanan'iny izany hoe ireo ministra tsy niova fa mitazona ny départementany tsirairay avy mahazo bravo zy le ray aman-dreny zay rehefa miresaka dikan'izay tsara fa toizo vahoaka malagasy nefa mahita hoe tsy mety zany hoe ny fanoizana n'lay tsy mety no omen'ny fitondram-panjakana alalana omen'ny filoha-pirenena alalana hoe toizo misy ndray a araky le teniko teo alao miverina am'le taloha ndray zany hoe le taloha zay efa novaina zay ny eritreretina hoe averiko ihany hoe nanovana an'le izy taloha de satria efa nisy tombanezaka koa tany dany hoe tsy mety io e mety ho tody tokony ho tsaratsara kokoa fa ny dikan'izay diso fijery le mpanombana tam'izany de hoe alao miverina am'le taloha ihany ino ny tokony ho toizana fa ino ny mety sy tokony atao de tsy de zay le teneniko hoe sasanangy samihafa fa amafisinay hoy a ny antso ho amin'ny motion de censure am'ireo solombavam-bahoaka namana mpiara-miasa fa raha iverinantsika am'ilay resaka concertation nationale na fikaonan-doam-pirenena zay nametrahanao fanontaniana teo de zavatra hafa mihitsy iny a fitsinjovana ny hoavy eo amin'ny lafin'ny politika eo amin'ny lafin'ny demokrasia eo amin'ny lafin'ny fifidianana zay a no fototra iangany iny ny teto anivon'ny fandarana miara-manonja ny teto taty amin'ny anivon'ny fanoerana amin'ny akapobeny de efa ambolana maro a nefa nilaza hoe mila nitsinjo lavitra tsika mba tsy hiverina ny olana tany amin'ny 2024 sy ny naterany taty aorina ny olana teo amin'ny lafin'ny fifidianana io zany ary vao maika namafisin'ny zava-nisy ny ainan'ny firenena tao anatin'izay telo taona faran'izay a zay nahafantarantsika tsy kelikely a ny zava-miafina nandritra ny fitaom-pifidianana sy ny sisa zay navoaka nireo le nikobokobon'ny marina tany a ary hatram'izao de mbola naovantsika fa makafakana sy fanadiadiana de hoy isika hoe na izany na tsy zany ary na manomboka mivoaka aza marina tsy azo averina tsony tsy nety tamin'ny fitantanana ny firenena sy tamin'ny fitantanana ny fifidianana tamin'ireny taona 8 sy 4 reny tsy eketsika tsony zany nisy mpifidianana
miteraka olana tsy hafahan'ny olona mifidy araka ny tokony ho izy zany tsy aketsika tsony zany lisy mpifidianana ahitana doublon na mihoatra ny doublon ka mahatonga ny fiahiahina ary natiana na tsy tiana tsy maintsy misy vokany tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny voka-pifidianana tsy aketsika tsony izany tsy fanajana lalàna eo amin'ny fanatanterahana ny inona ty izy fampelezan-kevitra sy ny sisa izany tsy aketsika tsony ny tsy fampitoviana lenta ny candidat tsirairay avy eo amin'ny lafiny rehetra fa ny hevitra politika ny vinam-piarahamonina no voizina ary samy tokony tovy ny lenta eo amin'ny fahafahana mampitany zany makany amin'ny vahoaka ary tsy aketsika itsony izany fifidianana zany valim-pifidianana azo amin'ny alalan'ny kolikoly sy ny sisa izany fa indrindra tsy aketsika itsony zany fitondram-panjakana tafatsangana ao anatina safotofoto ara-pifidianana zany ary tsy aketsika itsony ireo andian-dalàna izay manomevahana ny mpitondra fanjakana sy ankolafy anankiray mitokana de zay no nahatonga atsika teny hoe mila vaozina sy ampifanarahana amin'ny toetrandro ny andian-dalàna mife ny fifidianana raha miresaka andian-dalàna mife fifidianana tsika mahazatra mivavatsika le hoe code électoral fa tsy izay fotsiny ihany le izy fa misy karazana lalàna fehizoro sy lalàna sy didim-panjakana isan-karazany sy didim-pitondrana mivoaka ifehezana ny fifidianana io reny rehetrarehetra reny no mila avaozina tanteraka fa tsy lay code électoral ma code électoral nahaizantsika azy hatramin'izay fotsiny eny fa hatrany amin'ny fametrahana ny rafitry ny vomiera amsahana fifidianana aza mila avaozina sy ampanarahana ny toetrandro mba tsy hampisy olana sy tsy hampisy adievitra sy tsy ampitanila fa ary tena mba ananana io vomiera io ilay fahaleovatena izay lazaina amin'ny anarany hoe vomiera mahaleo tena zany rina rahabe mananjara nahatonga atsika ny antso nahatonga ny filohan'ny RMDM nanao antso tamin'izany fotoana zany sy ireo namana hafa zay nitovy hevitra ny amin'ny hoe tonga ny fotoana tokony anavaozana an'ireo andian-dalàna reo ifanaraka amin'ny zava-misy sy anaovantsika tombanezaka hoe inona ny aina ny firenena tao anatin'ny taona maromaro farany anatsarana an'izany zavatra izany ary zay no mahatonga nay koa mbola manasa an'ireo rehetra zay mety ho voakasika na ny atoko politika na ny fiarahamonim-pirenena zay misehatra amin'ny resaka fifidianana na fikambanana tsotra isan-karazany zay manampy an'ireny fiarahamonim-pirenena reny na ny olo-pirenena tsotra manakolazaina amin'ny resaka fifidianana na reo olo-pirenena mikasa manana fanirina ilatsaka hofidiana amin'ny ambaratonga mpifidianana rehetra na amin'ny alalan'ny atoko politika io na amin'ny alalana fikambanana io na amin'ny anaran'ny tena manokana voakasika io daholo fa tsy hoe ny mpanohitra rery manana olana amin'io fa na ny antoko mpitondra fanjakana sy mmpanohana ny fitondram-panjakana ary hanana olana amin'io rehefa kelikely eo ary misy efa manomboka manana olana amin'io ary ny fitrangany zany zavatra zany rina rahabe mananjara de fa ahitana fa misy iteraka krizy sahady alohan'ny fifidianana raha tsy mitandrantsika mety ho krizy mafy noho ny efa nseho hatramin'izay zay mihitsy tsika niezaka nialan'izany krizy mpifidianana zany tato anatin'ny 5 taona farany a fa raha ohatra tsy ho voafe io hiteraka krizy alohan'ny fifidianana akory de fa hiteraka krizy zany zavatra zany ohatra fotsiny ny famelana ny tsirairay na ny rafim-panjakana na iza tsy anaja ny lalàna velona misy ato Madagasikara efa miteraka ka olana nge zany rina rahabe mananjara averiko foana ary tsy mitsahatra zay tsy vizan'zay mamerina an'izany hoe io resaka tsy fiomana amin'ny fanjakana hanao ny refonte total ny lisy-pifidianana io nahoany zany no azo atao fandikan-dalàna nge zany e nidika zany lay lalàna mihitsy no efa tsy misy valeur tsony ozy izy ny akizy ary rehefa tsy misy valeur de mila averina amin'ny valeurany amin'ny sambany amin'ny lanjany ary amin'ny alalan'lay fanavaozana n'lay
cadre juridique rehetrarehetra no ahafahana manao an'izay dikan'izay a ilay resaka concertation nationale de fiomanana makany am'izay fanavaozana ny cadre juridique na ny andian-dalàna mahakasika za tsy miteny hoe feno fifidianana fa mahakasika ny tontolo fifidianana rehetrarehetra zay efa misy ny fiomanana efa misy ny fifampiresahana ary eo ampanomanana sy eo fifampiresahana ireo voakasika sy ireo tafahoana de maheno hoe misy fikambanana sy fiarahamon'ny pirenena sy ny sisa sy ny sisa efa manomana sosikevitra hoentina makamy zany fiarahamon'ny fikaonan-doha-pirenena anavaozana ny lalàna mahakasika ny fifidianana zany any ambadimbadika any ny anasana eny izy reny de nitondra zay vokatry ny asa ataony any tena mety ilay mifampidinika any amin'ny misy azy tsirairay avy any aloha fa hitondra ny reny aty anivony ty fikaonan-doha-pirenena ety satria mila manana hery sy tanjaka ara-politika eo amin'ny fampiarana azy ny valan'ny asa ataotsika amin'ny fanavaozana nreo andian-dalàna rehetrarehetra reo zany hoe samy manango antsika any ireo teboka isan-karazany zay hitatsika fa mila fanovana mila fanavaozana fa hoavy ny fanasana amin'ny akapobeny rehefa avy eo apahibe maso horepoko horem-pirenena ny aminy hoe ireny sosikevitra tafavoaka avy any amin'ny fikambanana tsirairay avy reny entina hatambatra ho antota taratasy anankiray ho hevitra ngeza be anankiray a ho aroso eo anivon'ny sehatra nasionaly a ho aroso anovana sy anaovana ny fampanarahana ny toetrandro ireo cadre juridique izay mifeny fifidianana mandroso ny fanomanana any de ho zay manamafy ny antso sy ny fanasana hoe ireo zay resy lahatra fa ilainy zay de aoka anantona n'ireo komity ireo ireo zay efa manatanteraka amin'ny ampahany an'ilay asa any a mamoaka ny heviny de miomana hitondra n'ireny hevitra reny a akapoka ray mba ho tanteraka tolo hoe hevitra ny maro mahatakadavitra ary ho tombontsoa amin'ny firenena fa tsy hoela no anatanterahantsika an'izay satria ny fotoana mandeha ary tsy avelantsika eo fa lasa lavitra be efa be ny fahasimbany efa be ny tsy fetezana ny zavatra tsy maintsy hiomanantsika koa de zao tsy maintsy ampy ny fotoana anomanana ny fifidianana alohan'ny fanatanterahana io fifidianana io zany amin'ny fanatanterahana an'io concertation nationale eo mahazavatsara zay ary tena zava-dehibe ao anatiny teny hoe na inona zany problema iainana eto amin'ny firenena dia ao ihany keo ny miezaka hatrany miezaka mitady ny vahaolana satria ilay Madagasikara dia misy ny antsoina hoe malagasy sy ny taranaka malagasy miaina ao anatiny ka tsy azo avela am'izao fotsiny ka ny resaka hoe feona me-pirenena izany araka ny nambarany député Mamrabenirina teo dia tena fikatsahana fijerena mihitsy vahaolana mahafoka be mihitsy ilay izy na de hoe resaka hoe fifidianana no hoe miverimerina zany ao anatin'izy de tena zay le hoe finiavana manolotra vahaolana alizy tsy tena rejerena alizy tsy hoe tadiavina fa tena hoe fahita hoe ity no vahaolana amin'io zavatra io ohatran'ny olona marary io rehefa hita ny aretina de zao ny vahaolana zao ny fanafodiny fa tsy nde ho pasipasoana satria ny fiainam-pirenena am'izao tompoka tsy mety tsony zany resaka pasipasoko zany raha itony resaka gouvernement tony zao de mbola hita hoe pasipasoko io pasipasoka fotsiny io zavatra ety ivelany fotsiny io fa tsy tena hoe mamaly ny etam-bahoaka sy ny zavatra tadiavin'ny vahoaka de nisy ny teny tamin'ny maraina olona teny rehetra teny zany zao ny tenen'le ray mpianakaviana hoe tena raisin'ny sasany sérieux sa tsy sérieux ve ity resaka fitantanana fireneny ity sérieux sa tsy sérieux firene zany tompoka de tena hoe sérieux no ilaina am'izany nefa ny zavatra amseho am'izao fotoana zao ohatrany tsy de zay loatra le izy député Mamrabenirina raha rotika any ny maheto anao zany ato amin'ny plateau ny miara-manonja satria ianao député vao fitany amin'ny district ny Ambohidratrimo
inona ny zavatra miseho any tanàna any amin'izao fotoana zao na resaka hoe distrikany Ambohidratrimo taorianany resaka hoe renyle fanarenana isan-karazany reny taorianany cyclone ny tontolon'ny tatsa sy dadasika be le distrikany Ambohidratrimo inona zao mbara tena midadasika mihitsy ny distrikany Ambohidratrimo satria raha avy any atsimo ny resaka commune fiadanana izay efa mifanolotra amin'ny commune ny Alakamisy ny Fenorivo sy Fenorivo fanolotra amin'ny tanàna Ambojafy iny zany iny ny farany atsimo farany avaratra zany commune ny avaratsena Salema ka efa mifanolotra amin'ny distrikany Anjorbe fanolotra amin'izany mivangabo Ambohidratrimo ihany tena lavitra de lavitra fanolotra amin'izany Tanety be anaty volo avy any amin'ny distrikany Anjorbe any sy ny distrikany Manjakandriana ny misy faritra ifandraisana tena ngeza tokoa ivoaka avy amin'ny fitoapavaratra tsika zao ny olana amin'ny akapobeny de fifandraisan'ireo district commune maromaro reo foana indrindra amin'ny lafiny lalana sy ny sisa ny ezaka atao de ny fifanentanana enindreo mantsy de zao tsy araka ny nampanantenaina azy ireo ny fomba fiasa amin'ny akapobeny tamin'ny andro teo aloha tany amin'ny fotoana teo aloha anisan'ny eritreretina raha mba manana zany engin zany hoe azon'ny commune ampiasaina amin'ny fotoana azo andaminana azy ireny commune ireny de mba afaka manao entretien tsotsotra ny lalana any amin'ny ohatra fa zao tato anatin'ny heritaona farany heritaona maherikely farany manana engin ny région fa mbola tena fahasahiranana ho an'le commune ny fahafahana mampiasa azy atsidika fotsiny zay resaka zay satria ivoaka amin'ny fahavaratra tsika hoy tonga ny fotoana tsy tena rehefa maitany indray vao afaka ikitika le izy satria efa mafy ny tany efa mamovoka indray amin'izany fotoana zany fa amin'le fotoana faraparany mbola mandomando iny no ahafahana manao azy anankiray zay milafiny faharoa milafiny tsy fandriam-pahalemana efa manao ny ezaka arak'izay farany azony atao ny mpitany filaminana eny amin'ny district any ambanivohitra reny na Ambohidratrimo na tsy Ambohidratrimo fa amintsika miteny zao de mbola maro ireo commune tena hoe tsy matory an-tanàna ny ponina tsy nisy an'izany tetỳ amin'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina taloha Ambohidratrimo ange tena raha oharina amin'ny Antananarivo renivohitra indray izy tsy lavitra mihoatra amin'ny toeran-kafa samy manao zay farany azony atao ihany ny rehetrarehetra mifanampy ampitany filaminana amin'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana amin'ireny commune indrindra ny ambanivohitra reny ary eto zay de mbola manentana tsirairay avy ny amin'ny tokony mbola nohizana n'izany ezaka zany eo moa ny avy amin'ny fiadidinan'ny commune tsirairay avy ny solombavambahoaka ihany koa efa manao zay azony atao fiaraha-miasa amin'ireny mpitandro ny filaminany ireny fa eto zay de manentana ny vahoaka tsirairay avy mba ampita avy hatrany aty aminay olombofidy sy tompony andraikitra ny fitandrona ny filaminana ny vaovao tsara ho fantatra rehetra mba ahafahana mamongotra sy manenjika an'ireny asan-dalo izay lasa mampiororo ny tanànatsika ireny tsy nisy tetỳ amin'ny faritra misy atsika ireny hatramin'izay fa tena asan-dalo mangala trombo zany indrindra rabe mananjara satria hoe vakitrano sy alabotry sy ny sisa tsony fa tena ala trombo fotsiny zao ohatra ny fanao ny dalo any amin'ny faritra atsimo zay na zay fatatsika hatramin'izay akoatr'izay tiandray resaka ny tsika moa tenevon'ny fanoherana ny raharahana toko tiako Madagasikara efa mandeha tsy kelikely ny fanaovana ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara any amin'ny commune tsirairay avy efa misy vitsivitsy vita hitantsika tamin'ny filazam-baovao ihany fa eto de ampitaina ho an'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy ohatra amin'ny alahady tolakandro zao ny fotoana eo Ambatolampy efa manomana zany reo tompony andraikitry ny Comtim eny atoerana raha misy tsy nahafantatra an'le izy ny eloha mampita an'le izy zao fa manatona ny tompony andraikitra mba ahafahantsika
mahafantatra ny andinindininy amin'ny fanatanterahana azy amin'ny lahatolakandro akoatra aoriny alahady a zany hoe ty herinandro ty zany ny alaroby kosa indray a dia ny commune mpanotokana nanovana ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara alaroby tontolo andro a any amin'ny fokotanin'ny Bemasoandro avaratra no fotoana antsika rehetrarehetra fotoana mpikatroka tiko Madagasikara rehetra avy eo amin'ny fokotany 7 ao amin'ny commune mpanotokana sy ireo mpanohana ny antoko tiko Madagasikara ary ireo zay mikasa hiditra ho mpikambana amin'ny antoko tiko Madagasikara zay raha fandaharam-potoana atao anatin'ny herinandro indray mandra-pahatonga ny laroby zany eo anivon'ny antoko no resahana ya mazava zay député Mamy Rabenirina mandeha ny fotoanantsika mamaraparantsika inona ny tianao mafisana zany eto ampamarambarana antsika azy raha misy zahatra tokony ndresana koa nefa raha hoe sendra tsy voaresaka dia fotoana zany zao député Mamy Rabenirina raha ny lafiny politika amin'ny ankapobeny efa betsaka rina ny voalaza fa ny amafisana fotsiny a ilay antso nataon'ny solombavam-bahoaka nataonay makany amin'ny solombavam-bahoaka namany io miditra amin'ny lafiny pratika angampontsika manentana sy miantso ny namana rehetra hifanatona fatatsika fomba fifanatona atsika fatatsika samy malala fomba fifampiresa atsika isika fa dia manentana hifanatona mba afahantsika mandroso manatratra ny ilay tanjona azo ahitana vahaolana metimety kokoa amin'ny fomba fiasan'ny fahifanam-panatanteraka eto anivon'ny firenena antenaitsika fa tsy hoela dia ho azotsika roso ny antota taratasy fa zay dia mbola manamafy fa tsy inomaly iny ny vahaolana misaotra tompoko eny ary isaorantsika be deabe ny député Mamy Rabenirina zay voafita amin'ny alalan'ny tiko Madagasikara ato amin'ny districtny Ambohidratrimo sady secrétaire fahatelo zany eo anivon'ny atemera pirenena secrétaire général ihany koa eo anivon'ny tiko Madagasikara ambava homana ampo mieritreritra zay ny fahendrentsika malagasy ary isika moa zany dia tsy maintsy manaraka foana n'lay raharaha-pirenena satria raha vao tsy manaraka tsika dia taraiky ihany koa satria aingakaingana be ny fivoaran'lay raharaha zany amin'izao fotoana izao fa ilay vahoaka malagasy etsy an-daniny dia mandeha ihany mivoaka ny trano de mitady vola mitady zay ho arapaka ary ao anatin'le izy de tena hita mihitsy hoe tena memafy ny fasairanana iainana am'izao fotoana izao le vahaolana nefa de vahaolana tselitselika vahaolana pasipasohana zay no betsaka ary hitan'ny besin'ny maro zany ka lasa miteny ny olona hoe izy ty ve sérieux sa tsy sérieux aferina foana zay sérieux ve izy ty sa tsy sérieux tena raha fahitana azy tena ohatrany tsy sérieux le zavatra satria any amin'le tena marary zany dia ohatrany ny eo ihany ny eo de tsisy taitra mihitsy le olona amin'ity resaka gouvernementa ity zany akoatran'izay misy ireo atao hoe olana tena goavana zany eto amin'ny firenena akoatrany hoe tsy fifehezana ny vidim-piainana dia ao ihany ko reny hoe are-pirenena izay lasa any miondrana any de any de tsita eo ihany ko ny resaka tsy fandripahalemana araka ny teneny député Mamy Rabenirina teo ny tontolo ambanivohatra ny resaka fitaterana resaka air Madagasikara ny fitaterana anatiny ny fiarovana ny sistany Madagasikara ore olona be de be izany rehetra zany tena hoe marary ny vahoaka malagasy kanefa sy misy atenaina amin'ity raha ity zany aloha le gouvernementa ny tiano resahana amin'io raha izao no fandehany eo anao fanira zafy manantany tonga ianao miarabanao aloha tonga de menanao avy atrany aransehatra ya de miaraba koa rena miaraba ny teknisiantsika de misaotra ihany ko ho an'ny mpanaraka ny mpijery ny mpiainana izy anaiza toerana misy azy amty maraina ity de sady miaraba ny député Mamy Rabenirina voavidy tetsy amin'ny district Ambohidratrimo misaotra ihany ko tamin'ny fanahian-kevitra zay nentiny tamintsika teo ny
vaovao moa iny efa samy fatatsika iny daholo hoe nino ny zavanisy de samy tsakotsako ny rehetra mbola tsy 420 ora korina ataontsika angamba hoe 420 ora atao rina ny tsangana n'lay endrika gouvernementa ao anatin'izao fanjakana izao ataontsika hoe ny tsanganany zany satria izy ity moa zany efa misafotofoto be ihany ny fomba ientsona amin'ilay gouvernementa de zay no resahantsika azy raha anao fampatsiahivana kely ako tsika zany tsy tanisatsono tamin'ny fa 14 volana jona 24 zay nahavoatendry ny Andriamatoa Christian Tsay atao anatin'ny gouvernementa zay premier ministre marimaritra iraisana izy atao rina fetsiketsehany 73 député fa nanomboka taty amin'ny fa 20 volana janoary izy no voatendry zany ary de nitsangana ny gouvernementa fa 20 ny volana janoary 7 sy 20 mikambana tamin'izany de nisy fikitihana ireo mpikambana atao anatin'ny gouvernementa volana vitsy 5 volana monja taoriana zay nitsangana ny 20 janoary zay dia tamin'ny fa 20 volana jolay 7 sy 20 de nikitihana indray zany gouvernementa zany de taty amin'ny fa 7 volana janoary 20 sy 20 de nikitihana indray zany gouvernementa Tsay zany ary tamin'ny fa 20 volana aogositra 20 sy 20 de mbola nikitihana indray zany gouvernementa Tsay zany ary fatatsika zany raha ny zavatra nisy farany teo de hoe tamin'ny fa 15 volana aogositra 20 sy 20 de mbola nikitihana indray zany ary omaly zany fa 9 ny volana marsa 20 sy 20 de nikitihana indray izany gouvernementa zany de raha anao fanisana zany tsika nanomboka taty an'le hoe mandahana Andriamatoa Iano Rajoelina zay nahavoatendry azy ny premier ministre indray zany tamin'ny fa 20 volana janoary 7 sy 20 de fikitihana voalohany faharoa fahatelo faefatra fandimony zany ny fikitihana omaly raha ohatra ka ity gouvernementa Tsay Christian ty de amboamboariny eo ampidirina de avoaka ny eny ambony kianja de rehefa avy niatrika lalao dia navoaka de nampidirina indray de nambara tamin'ity ary ity ny tena mampimeo anatin'le adevitra hoe rehefa nikitika ny gouvernementa tamin'ny fa 20 volana jolay satria nanomboka tany zany le remaniement satria ataontsika hoe fanendrena an'Andriamatoa Christian Tsay tao anatin'ny régime Iano Rajoelina tamin'ny 7 sy 20 no natao dia nanangana gouvernementa tamin'ny 14 janoary 7 sy 20 fa ny remaniement zany nanomboka taty amin'ny 24 juillet ka hatramin'ny nomaly iny 16 mars zay zany natao hoe remaniement zany ray roa telo efatra fandimo zany lay fanoloana ny mpikambana anatin'ny gouvernementa zany de nanomboka tany amin'ny fa 14 volana jolay ity teny ity no nanomboka ny voizin'izy ireo hoe tsy maharaka ny azakazaky ny filoham-pirenena ireo mpikambana anatin'ny gouvernementa ka de hosoloina de ireo tsy naharaka ny azakazaka de nanomboka ny soloana ny 14 jolay 7 sy 20 ny soloana 7 janoary 20 sy 20 ny soloana 20 aogositra 20 sy 20 ny soloana 15 aogositra 20 sy 20 ary io ndray nisy fanoloana sy famboamboarana le mpikambana gouvernementa indray ny 9 marsa 20 sy 20 de raha ohatra zany ka tamin'ny fa 15 ny volana aogositra 20 sy 20 hoe tsy naharaka ny dian'le gouvernementa le tao anatin'le gouvernementa teo aloha de nisy zay hoe fiatona fito volana izay de nasa naharaka tampoka ny dian'le filoham-pirenena zany reo ministra naverina ao anatin'izao gouvernementa tamin'ny fa 9 volana mars ohatra raisitsika an'izany Ngary Sara Randriamandranto zay ministry ny volana atao ministry ny raharaham-bahiny inga fidiny avy ravokatra zay ministry ny arena kibony tany natao ministry ny rano ao anatin'ity gouvernementa ty lasa naharaka tampoka andray zany rehefa nidiniana le raharaha zany kanefa de nresana hoe tsy maharaka ny dian'ny filohan'ny repoblika de mandeha mafy ny filohan'ny repoblika tsy mahatateraka vina de lasa mahatateraka vina tampoka andray de nomaly moa zany sady mampime ihany mampanongo tena ihany ny teny an'le hoe ity mibaibolitsika ho ny filoham-pirenena mantsy an'le PGE de ozytsika hoe fa inona koa ary zany tenen'ny filoham-pirenena zany hoe ity mibaiboly raha tena misy mibaiboly ny repoblika aloha Andriamatoa filoha de mazava ho azy ny lalam-panorenany zany
ka na ny lalam-pandroenina tsy ajainareo inona no antenaina am'le PGE 9 volana sisa no hamaranana ity fanjakana ity de hotsika hoe ao anatin'ny 9 volana ve manoloana n'le programme samihafa avy tany lay fanjakana sy lay gouvernementa miracle zany fantanina mipetraka zany rehetrarehetra zany fa raha ny fanehoan-kevitra samihafa na ho an'ny tetianivon'ny fanohanana na ny tetianivon'ny fanoherana indrindra ny mpanohana n'le fitondrana de marikivy malahelo sasahirana ary ankona tsy nahateny rano vaovao maly ane de mifamaofao maro be teo anivon'ny adevitra politika ny amin'ny misy an'zany général Ilson misy an'ny général Elake misy ny prime ministre teo Lomonja Roindefo hoe misy an'Andriamatoa Fiainena Risare misy an'zao sy misy an'zao misy any Erika Razafy Mandimby sy sorondra ihany fa tsy sefitra fa tsy maintsy sorondra ihany mizara roa ny départementa izao fa tena rehefa nandeha le adevitra ary zay nampimeta ao anatin'le izy efa nisy seza nomanina handraisanareo mpikamina gouvernementa toy ny nahazatra hatram'izay de nomanina le seza ahafahana manao présentation reo mpikambana ao anatin'le gouvernementa zany hoe reo ministra vaovao ho atsona araka le didim-panjakana fa tonga de nivadika tampoka taty ambadika any am'le toerana zay hanaovana n'lay filakevitry ministra isan-kerinandro indray lay fanolorana n'le mpikambana ny gouvernementa de tonga de nirafitra mipetraka izy menakavy de rehefa nandroso lay fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny republika voalohany de hita ohatrin'ny malimaly kendrika ohatrin'ny kivikivy tsy de narisitrisika naneo hevitra amin'ny filoham-pirenena tsy ahitanao taratra hoe tena misy fahavononana tena fiera mahita hoe reto indray ny ekipa vaovao hiaraka amiko reto zany ny tena amon'ny baolina am'izay amarana ny tondra ny ese ao ambanin'ny aintso raha mpanao rugby de mahalala an'zany resahako zany hitondra ny ese eo ambody akondro raha mpanao rugby de mahalala an'zany zavatra resahako zany rehetrarehetra zany fa ohatrany lay fomba fanehoan-kevitra tonga de hitany olo leo am'sehitry ny communication misy zavatra tsy milamina zany de rehefa vakina fotsiny ozy riny rehefa nandeha am'izay ny fanononana an'leo mpikambana anivon'ny gouvernementa de itoko tsapatsapa ihany le izy nisy tery tao nisy zavatra tsy aminay-po tao ary nisy zavatra nanahirana tao de miverina ny fantaniany rehetra hoe tokony ohatrany reny ve ny firafitra ilay gouvernementa aty amin'ny fandimon'ny fanoloana reo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa tokony ohatrany reny ve de fa maly motsika andresaka atao anatin'ny fandalana zany malaza ny vahabahantsika isanisany hoe ianina sy ianina zay mpikambana ao anatin'ny gouvernement zany de tsika hoe tsy mbola atenaina hitondra vokatra ary tsy mbola atenaina tena hitondra n'zay hoe nambaran'ny filohan'ny republika fa apiakatra amin'ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy izany rehetrarehetra izany de eo mahatonga antsika rina rabe mananjara rehefa mandinika an'le adevitra samihafa tsika de otsika hoe tena mbola raharanjasy ty de miverina an'le fanehoan-kevitra ao ty hoe vary be menaka any ambanivohatra ty ao ambany labasy midirandray zay mbola hinana ary mela zay efa avy ninana midira zay mbola tsy ninana mela zay avy ninana de midongo be mihitsiny fa efa nisy ninana midongo be mihitsiny reo ninana ary efa nandrezatra sovoky hatrany etendan-keliny de nivoaka de niverina ninana ndray nanao tena demi-tour niverina ninana ndray ny tao anatin'ny esorina nalahelo mafy satria mivary be menaka any ambanivohatra aloha zany miverina ny vary be menaka any Mandihivato zany rokisoa Mandihivato ohatran'zany ny angezan'ny hena de rehefa tafiditra ao amban'le labasy misy goelaka be iny ianao tsy te hiala ao mandeha koa mibapampa sy ny sisy ohatran'zany de ohatra zany izy vary be menaka ambanivohatra zany midira indray zay mbola tsy ninana de napiditra zay mbola tsy ninana alory zareo de le efa ninana navoaka indray naverina niaraka an'le mbola tsy ninana indray de iverina voky fandroa amin'ny fanontelo indray nefa efa ninana be mihitsy ny teo aloha teo de mbola omena sansa foana ina de tsy hitan'le mpijery le izy hoe le mpikarakara hoe ty nefa voky be mihitsy fa nanotoerina sy ny ranona pango ary efa tsy hitany
de ampidiry io satria na ny atolo izy akamakamy io ampidiry io satria mahafantatra an'le mpandobary le atsy ambadiky ny goelakatsy ampidiry io satria anisany akaikaiky an'le tompon-danonana na mety mahafantatra an'le mpitsoka bapampa sy ny sisy de zao reny akaikaiky reny zany indrindrandrindra moa le akaiky mpandobary sy mpandoatra an'le rokoso be le anina be zany de ampidirina de ohatra zay re olona le tantara omaly vary be menaka ambany vohatra ambany labasy io zay ampidiry zay izy mbola tsy ninana de zay efa ninana aloha navoaka kely fa nampimety am'le hoe mbola tsy ninana misy nefa ninana mivoaka de niara-niditra tam'le mbola tsy ninana de hitantsika indray hoe inona indray ny vaovao avoakan'izy ireo ao anatin'le volana vitsivitsy fa io moa zany mbola mitondra raha rehefa aveo anambahintsika rehefa aveo de iada zay anisan'ny mpandrindra mpitarika ny FLN de hiaraka amintsika izy rehefa aveo mihintsika fa anoy an'izay vary be menaka ambany vohatra zay izy anana ny fomba fijeriny any ko fa omeko rina aloha de anao fandaminana kely de miveriny eo indray rehefa aveo eka zay mihitsy le izy ane zay mihitsy le izy vary be menaka ambany vohatra midiro ambany labasy zay mbola tsy ninana dia ohatr'izay ny ay zay mihitsy mifanonona anazy vary be menaka ambany vohatra midiro ambany labasy zay mbola tsy ninana zay le izy nefa le ninana tato misy sasatsasany zany zany ma hoe nalako hoe mba nalala hoe efa voka de miandry mety tsy voky kory ny arange fa mba nahazo azy kely fa mba menamenatra kely fotsiny mitokona be eo ny olona ato efa mitovana be le filarana ka zay le sary raha ohatra hoe misy mahay caricature any de ohatr'izay mihitsy le fandehan'le raharaha zany fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay de eny anivon'ny fiarahamonina eny dia mitohy ny atao hoe samy malagasy no atao hoe famingapingana fampihinana vokatry lay fahantrana ary zay le zavatra tena mampalahelo mihitsy ny samy malagasy tompoko am'izao fotoana zao le malagasy tiana tenena amin'io le maronisa le malagasy efa sahirana ano famitapitaka no famingapingana sy ny sisa de zany nefa tena hoe voka-javatra daholo satria maninona tsy natao agaga zany satria ny ety atapony ety ano mandeha amin'ny tsy valehany hitantara zavatra anankiray aminareo meloha ny idira namana fanira zavy manantany sy ny mpisehatra manaraka de namana ada izany afataratsika hoe tena ahoantsika ty misy zany ny reny lay mpivarotra amin'ny épicerie reny dia mivarotra entana isan-karazany izy efapolo taona maro izy nanao an'io sehatra io eny anivon'ny fiarahamonina zany dia lany ny menaka le amina bidon zany lany dia fa misy moa zany ny mpandalo am'ireny le grossiste reny na le mpitondra entany reny de mitondra hoe ty indray dia atao am'le épicerie fa lany dia nandalo ny mpitondra entana zany nandalo teo am'le épicerie vehivavy anakiroa tena tonga de tsorona hoe manana ny maizy azy madio fitafina tsara tena sipakely mafinaritra o zany fomba fiteny ary tonga de atao hoe tena mikata be ozy izy ry zalahy zany dia tsy apozinao mihitsy ahoana de hoe reto dia nitondra bidon anakiroa zany le mbola le cacheté bidon izy fa cacheté mbola mihidy tsara jerenao zany mbola hoe tena ho tsara mihitsy dia nalohan'le épicerie zany ny vola de rehefa voaloha vola de lasa izy ireo zany de le bidon misy hoe menaka zany nalaina zany voaloha vola de lasa ireo sipakely anakiroa nitondra an'le izy lasa de rehefa nijerena le izy inona ny tao anatiny ho ianao ay le vidiny aloha roa alina sy rahetsy 600 000 francs ary de naloha le vola de natao le faminona taratasy kely iny de lasa rehefa natao le izy ny sokafana ary tena mbola mihidy mihitsy tena misy an'irenidiny reny rano mangatsika ny tao anatiny rano mangatsika ny tao anatiny saiktorana le mpivarotra tao am'le épicerie ny vola efa lasa ny roa alina sy rahetsy ny zavatra tsy araka ny tokony izy fa tonga de resaka fisolokina resaka fitaka atsotro zao nenjehana nakaizy izy teo efa lasa
ary nisy olona hafa indray nitaraina ihany ko tamina toeraka hafa indray a de tratra zany ay zany le menaka zany a misy manolo zany rehefa hoe oentina iry am'le mpivatry iry de amboamboariny tsara le izy a dia zay no zavatra misy reny zany dia mba tenenina amitsika hoe zavatra miseho any anatin'ny fiarahamonina zany ka oka mba omailo hatrany isika ny famitapitahana sy karazana hoe fampitrina eo amin'ny samy olona sahirana de mahazo vahana am'izao fotoa zao fa maninona zany mahazo vahana satria tsy voafehan'ny mpitondra ilay a fiainam-bahoaka dia vokan'izay zavatra zay sationa fotsiny zany fa ny endrika fisolokina tompoko am'izao fotoana zao a de tena maro isan-karaza mihitsy eto amin'ny firenena eto tsy eto Antananarivo ihany fa any amin'ny faritra rehetrarehetrany a dia betsaka ny endrika fisolokina zany fisolokina zany efa nisy foana hatramin'izay fa ny amin'ny fotoana iainantsika am'izao fotoana zao re olona de tena hoe tsy apozinao mihitsy a ny olona misoloky misy an'izany vehivavy be voky zany misoloky misy an'izany olona mikatabe zany tena hoe manana maizy azy raha jereny ivelany misoloky misy an'izany olona tena tsara fitafiny zany misoloky amin'ny endriny isan-karazany io a fisolokina tsy fisolokina ero zany hoe le tena fiarahamonina malagasy zany a efa tena potika tanteraka mihitsy am'izao fotoa zao ary endrika anankiray a ny ity resaka fisolokina ity zany dia mila mitandrina isika indrindrandrindra hoe akizy no mipetraka any an-trano ray aman-dreny tsy ao an-trano fa akizy ao de misy olona tonga tapika avany de zao zony ripaka ao ny entanao ary nyresabola ihany ko dia tena mila fitandremana amin'ity resaka fisolokina ity fa dia saika hoe manerana ny fiainan'ilay malagasy ankehitriny no tratran'izay a fisolokina zay manjaka ny fisolokina manjaka ny alatra manjaka ny fitapitaka etseroa amin'ny endriny maro satria maninona malemy ilay fitondrana araka voateny teo hoe efa fandiminy sa fampiry no nikitihana ny gouvernemanta dia dikan'izany malemy no mahalaza azy malemy tsy manana n'lay atsona hoe tena hoe fijoroana araka ny tokony ho izy ny mpitarika ihany ko dia tsy hitataratra le tena hoe homme d'état zany ny dikan'ireny le resaka hoe leadership reny leader amin'ny teny anglisy mpitarika satria tena hoe eo ampelantanany mpitarika ane ny ain'lay tarihana kanefa raha ny zavatra ankehitrina dia tena hoe mandeha any amintsizy ilay raharaha misy ny atao hoe raharaha mafapana amin'izao fotoana zao resaka knapsa resaka ary io mifaningoningotra amina zavatra be deaibe a resaka knapsa zany zao de hoe efa nisy olona hoe voatana vonjimaika aloha any amponja fa rehefa iriny be somaro zany hoe mba andeha tena araky ny tokony ho izy ny fanadiadiana maro isan-karazany inonavo ny mifaningoningotra ao anatin'io raharaha io dia mba maniry zany ny be somaro hoe mba tena ivoaka ny tena marina momba ny lay raharaha fa tsy sanatria hoe sarotsaronana fotsiny ihany ary ny tena manahirana am'le izy de izao hoe misy toejavatra zany eto amin'ny firenena efa fantatr' zao fa hoe raha manao an'ity ahako a dia mety ampigadry ty raha manao an'ity ahako a zany hoe efa fantatra de meloha zany kanefa mbola atao any raha manao an'ity ahako a de tena hiteraka zava-dosy ty raha manao an'ity a dia hiteraka zavatra tsy mety ty na eo amin'ny toeram-piasana na eo anivon'ny fiarahamonina le izy ane fantatra fa mbola misa manao an'lay zavatra tsy mety any ary izy tena hoe zavatra tsy mety lehibe fiteny foana moa hoe trondro madinika foana ny voajono fa ny trondro vavety ohatrany tsy azo mihitsy fomba fiteny zay fa rehefa tena jereno tokoatran'le izy rehefa atambatra zany ireo volam-bahoaka are-pirenena voaroba sy voaondrana tsokosoko rehefa atambatambatra daholo rehetrarehetra reny na misy ara-tompoka ny ady any Ukraine tsy tokony ho sahira ny Madagasikara inona ny tsy ananantsika eto zay mantsy miverina foana de ohatrany hoe lakolosy mopera de ny eo ihany ny eo ka na lakolosy io na tsy lakolosy de izay ny zavatra misy ary ny any ivelany de mite mihitsy hoe tena adalànareo malagasy mihitsy raha toa nareo ka mahantra
fa raha izahay on namana sasany any ivelany any be deabe ny namana mpanao gazety teratany vahiny a efa nandalo teto Madagasikara nandalo teto amin'ireny ohatra hoe feon'ny raisam-pirenena amin'ny fanatanjahantena inona ihany koa ny fivoriany raisam-pirenena reny atrehana te Madagasikara eny be deabe ny mandalo eto manao fanadiadiana sy izy tsisy ze tsy maiky hoe tena milay Madagasikara fa noho ny antony izay afato anatiny ihany misy ny mandidy de homana, misy ny tendakanina, misy ny tsy mety voky, misy ny tsy manaraka ny lalàna sy ny sisa dia misy ny tsy mety fehezana, misy ny sady mpandao bary mpahandro no mpizara no mpanandra tsira vangongo dia tsy mandeha araka ny tokony izy ilay raharaha izany ka dia hoy isika hoe na inona zavatra amseho tsy maintsy arosany tsy maintsy misy ny vahaolana tsy misy an'izany hoe zavatra tsy misy vahaolana zany zay le izy fa ny vahaolana tompoko tsy maintsy misy anisan'izany zao ny resaka hoe feonambe pirenena any io ary de tsorineto araka ny teneny ny député membre Benirina teo fa efa mandeha ny rehetrarehetra any ny fionana ny fivoriana ny fifanatonana etsero ary de tsorineto fa misy ny eo anivon'ny miseho izy zany hoe mpanohana ny fitondrana namana faniry miseho izy hoe manohana ny fitondrana ety ivelany fasady io fa ny heviny sy ny fomba fiheverany efa mandeha makaty manatevin-darana ny fiketrehana ny feonambe pirenena zay le izy satria samy mahatsapa hoe samy tompony ity Madagasikara ity izany zay lay raharaha zany ka dia hitatsika hoe tena ahoana izy zany fa i Madagasikara tsy firenena voaozina mihitsy azafady tsy izany Madagasikara tsy firenena voaozina akory fa firenena voafidin'Andriamanitra mihitsy ary ty Madagasikara ty raha tonga de hitsitsika le resaka fa sao mantsy misy mieritreritra any hoe ka atao hoany efa zao ny lahatra atao hoana fa efa zao zany no izy tsisy an'izany zao lahatra sy ny sisy zany isika de afaka tsara mivoatra mihitsy kanefa ilay aretina zany tsy maintsy tsaboana any amin'ny fotony mihitsy zany ireo mpandray anjara misehatra raisam-pirenena no mba hoe maneho ny voninahitry Madagasikara ohatra zao faraparany teo hoe nisy tovavy malagasy nandray anjara tamin'ny fifaninanana Miss Monde tafakatra taty amin'ny dinga amin'ny famaranana izy iny Eli mosa izy ny anarany izy iny zay omaly efa vita le Miss Monde lasa ny Polonina Porto Rico iny sataizy iny dia efa zava-dehibe aloha zany jereo any ny tovavy malagasy tompoko ny zanaka malagasy no manandratra ny atao hoe voninahim-pirenena any amin'ny sehatra eran-tany any de hitan'ny olona hoe ay ve le Madagasikara tsy le firenena pauvre ay ve le Madagasikara tsy lay firenena moins 7 ny arkareny ay ve le Madagasikara tsy le lazaina hoe tena firenena farahidiny fa tena misy hoe manandratra ny maizy azy an'ilay antsona hoe republikan'ny Madagasikara de ny tanora no manandratra an'izany tokony mieritreritra ny eo anivon'ny fitondrana manoloana an'izany tompoko satria ny tanora ny anivon'ny kolotsaina ny tanora any anivon'ny resaka fanatanjahantena ny tanora ny tovavy malagasy any amin'ny reny hoe fifaninanana eo amin'ny atsaratare eo amin'ny sehatra maneran-tany reny Miss Monde zany faratapany zany namana faniry faratapany zany eran'izao tontolo zao fa tafita amin'ny hoe adingan'ny famaranana teo amin'ny 7 teo amin'izay no tafita tamin'izay fa dia mbola nisy teratany afrikana tafiditra tao anatin'ny telo voalohany tovavy avy any Côte d'Ivoire fa io koa moa zany samy mijery io moa misy an'le critère amin'ny fitsarana amin'ny zavatra ohatran'ireny fa raha maso mahita koa aloha de lay tovavy malagasy tafita tany amin'ny final tsy latsa-danja noho ny ireo le telo voalohany oka kosa aloha zay azava aloha fa io moa ny mpitsara manana ny fomba manana ny masony isika eto tsy hoe manana hoe fahaizana niovana momba ny fitsarana amin'ireny sehatra avoleta be reny fa io manana ny masony tsy hoe malagasy de tokoavana fa ahoana koa moa tsy antoka amin'ny malagasy ka malagasy piray tanindrazana fa ny maro de tao an-damoson'ny Eli zany tamin'iny fifaninanana iny
fa raha jerena zany le telo voalohany tsy ambakan'ireo telo voalohany ny andriambavilanitra malagasy zay nifanehatra tamin'ireny ary betsaka ny andriambavilanitra malagasy raha am'izay sehatra zay no manana ny maizy azy sy tsara tare sy manatsaina zay koa mila manatsaina fa tsy hoe mba tsy tenenana zavatra hafa fa mifameno ilay toe-javatra ka ny tiana ho tenenina de izao ny tiana ho tenenina de ny hoe ny iza no manome saritsara ho an'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra maneran-tany, iza no manome sary ratsy an'ilay firenena malagasy eo amin'ny sehatra maneran-tany. Zay le fanontaniana zay, iza no manome sary tsara de iza no manome sary ratsy. Alohantsika samy amaly an'izay, efa be de be ny soratra ao ambadika ao ho alefantsika amin'ny écran, hitatsika eto Madagasikara, hitatsika maneran-tany ny fanehoan-kevitra satria isika menakavy moa zany tsy de hoe hoary ho tafakatra eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny plateau daholo ka rehefa misy vonona ao namana teknisianina de alefantsika Izaka Randria Tantsoa salama daholy dia miarabanao ihany koa namana Zaka amin'izay fiarabanao izay satria dia dikan'izany miaraka eto tsika manaraka indray amin'ny fanehoan-kevitra Tina Elianina Rasoavimbola zany miarabantsika indray io Kiotszafiana ny Lexisy io efa tsy misy rahatsony reo satria diso fanantenana daholo ny vahoaka malagasy. Mazava zay teniny izay. Manaraka indray Lino Selvis, bonjour, tsapa tokoa fa tena tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny amin'io fitondrana io fa panantenana bokaty no betsaka. Zany ny fahitan'ny olona azy. Manaraka indray Jean Félix Rajonarivony indray zany de miteny hoe izay aty Moramanga manaraka fa ilay Mega no tsy maharaka fa ny MBS tsy mandeha mirary eso. Lafiny any amin'ny fifandraisana any izany ary miresaka Moramanga sika mbola tsy manana be ny tanàny Moramanga hatramin'izao. Ya Maria bonjour, misaotra ny fanazavanareo mikasika ny vidin'entana. Simon aty Marotsetra misy any amin'ny 40 000 ariary tompoko lasaka zany ny menaka vraky dia 10 000 ariary ko mafy aminay madinika ny vidim-piainana ity zay ny any amin'ny Marotsetra. Itovy razaka moa zany dia ozy izy hoe 10,3 ariary mora indrindra ny ray lasaka amin'ny simenitra ozy ny vahiny manjaka eto satria zany no tindry TGV atao eto satria moa zany ny aonivon'ny TGV no mitondra ny fanjakana dia izay ny fahitany maro azy. Jean-Jacques Rasamuel zany de mitsara hoe tsara maraina ozy miarabantsika rehetra tompoko de miaraba ny Jean-Jacques ihany koa amin'ny fanarahana ny miara-manonja MBS Radio Mada. Raha mbola misy dia alefaso ihany aloha ahitantsika ny faneho-kevitry ny beso maro zany amin'ity fiainam-pirenena ity. I Jacques indray zany dia mbola maneho ny fiarabany ihany ny fiarabana moa zany de midika ho fanarahana n'ilay fandarana dia mirary tsika mianakavy amin'izay hoe fanarahana izay zany. Itahina ny eran'ny miaraba ny mpanolotra miara-manonja de miaraba ny itahina ihany koa amin'ny fanarahana ny miara-manonja MBS Radio Mada dia mbola fiarabana ihany koa no entin'ny izy io Rakotoary manana Robert Michel dia tafity zay fiarabana zay. Manaraka indray mbola raha-pirenena ihany izay zany no masaka tao aloha dia misaotra tsika tamin'izay hoe faneho-kevitra izay zava-dehibe reny satria tena alalahntsika hoe ahoana ny fomba fahitan'ny olona an'ity raha-pirenena ity. Raha ny soratra teo zao namana faniry tsy nisy ny teny teo na iray aza hoe tena milaity gouvernement ity na hoe tena mety mihitsy ho afikitian'io tsy nisy ny teny fa dia reny izy reny ndao ary namana faniry toy izy indray ny fandarana ary dia iaraka aminao eto ny mpisehatra manaraka andry matoyata eny ary misaotra andrina de misaotra andreo rehetra zay nitondra ny faneho-keviny zany tamin'ny niaraka tamintsika teo. Ezaka ihany rina zany satria misy koa commentaire zany zay tsy voasoratra tetsy fa misy mirotsaka maro be de singatsingantsika izy
mba ho alefatsika eto zany ao anatin'izany ohatra zany rahasoana tenaina Eliana de hoe hatramin'ny tondrany TGV de simba daholo ny fihavanana sotoavina mahamalagasy na fomba fanaovana politika izany ka vahoaka madinika foana ny voaveloko bay amin'ny tsy fahaizany zareo mitondra firenena. I rahasoana tenaina Eliana iny de maga Andriam mandray de hoe miaraba antsika rehetra fitondrana jiola mafia dalo zay no fijeriny azy. I tovo razaka moa zany de milaza ny hoe sendra fitondrana gratuit sika vahoaka malagasy tsiraka sy TGV no tompony gratuit zany. Ny resahantsika fotsiny de hoe Jean Bar Laivao tsy angarom-bolany fotsiny tsony io fitondrana radedakio fa tena isava ondana sikidoro mihitsy fandrobana manara-penitra zay no resahany Jean Ba zany. I Jean Ba ihany koa misy faneho-keviny ity ambonimbony ity tsy mahagaga kosa nge zany fisolokiana zany satria fisolokiana no nidirany teo amin'ny fitondrana zany. Iantenaina Hosea kosa de hoe efa fitondrana miala iny io fa azakivy sika malagasy rehetra fa mivavah mandrakariva tahin'Andriamanitra daholo tompoko de misaotra betsaka ny antenaina Hosea kotsika tam'izay faneho-keviny izay. Izy indray manaraka ato miezaka tsika zany satria zay tsy hitery amin'ny soratsoratry ny écran zany de vakitsika indray ato anaty faneho-kevitra ato ndaso somary lavalava kely. Ino ary I raha fanomezan-tsorado kokoa tsika mpanaraka miara-manonja so de mba tsy le zavatra tsisy nanao 10 taona nieritreretintsika ary no nieritreretin-gafy atao satria tena tsisy nanao tao anatin'ny 10 taona ny zava-misy am'izao na de mbola tanora ary ny tenanay to mbola tsy naheno ny toy izao ary de zany tokoa ngely satria lasa ny fiainana zany de tena ohatran'ny hoe ny tsy nataon'ny olona nataon'le fitondrana de tsy nanao mafinaritra fa nanao kitoto ary nanao nanimba firenena izay le tena manahirana amty raharaha ty. Iaingona vala Rasolofomana de hoe miaraba miara-manonja makasitraka indrindra tompoko mafita mapita vaovao izy de misy vaovao kely avy aty andrano feno route de Majunga izy fa tadiaviny lehibe mifokotany alaina ny tanin'olona nomeny filo Ravalomanana zany mila jereny fotony hoy ny fokon'olona de hoe merci faniry Sirina de misaotra ny Iaingona vala Rasolofomanana ihany koa napita an'izay vaovao zay zany fa mbola mila hamarina moa ny zavatra ohatran'izany zany. Aina Claude de hoe salame mba ajereo le MBS Tamatave fa tsy mandeha save ny radionay ny simba merci. Manana olana ara-pitaovantsika zany de fa mikarakara azy ny teknisiantsika zany miezaka foana zany mampandeha ny retraretra moa zany de everitsika fa tsy ela de ho tafaverina am'lony zany retraretra zany fa misaotra atsika aloha zany manaraka aty amin'ny tambajotra sosialy ho atsika retraretra zay manao zany zay faneho-kevitra izay. Ny vakitsika angamba ny ndaso ijery ny farafarany teo de hoe Charlie Rajobel ho vakitsika ve voatonga angamba ty l'instant misy ty de hoe misaotra betsaka anareo fa ianareo no amataranay vaovao any fa fitondrana efa tsy izy tsony io mandroba manara-penitra io fa efa kely ny androny de aleo amarana antsika azy de ny Alanina Rakoto ny Alanina Rakoto de hoe salama même ahoany ty PPN tsy mijanona miakatra ty kotsy vao maiky oloza ve io am'izao baril efa $150 izao trop be somary efa nidina kely ny baril Alanina Rakoto ny PPN moa zany de samy teny daholo mihitsy ny retraretra momba ity PPN ty ary naingafy loharany eo maly de hoe tena tanjo noho zany de apiakatra amin'ny fari-piainany vaoka de gaga sy talanjona iantsika efa kabarinao tamin'ny 2009 foana zany Andriamatofilo tamin'ny anao nanonga-panjakana tena mikanja ny 13 mena nanao fampanantenana ary tamin'ny taona 2014 ianao rehefa nanao présentation ny IEM ary rehefa nanao présentation candidature anao teny amin'ny
palais des sports de mbola nilaza ohatran'izany eny hoe tena nitsinjo malagasy ampandrosy ity fireneny ity ary anokana ny ainao sy ny herinao manontolo an'ity fireneny ity fa mbola naverina indray le teny ma le ampiakatra ny farim-piainan'ny malagasy fa le vidim-piainan'ny malagasy aloha zao monsieur le président miakatra asa namanana vahaolana ianao fa ho hita eo aloha zany satria ny zava-misy de hoe manara-maso manara-maso ny fihetsikar eo amin'izao fotoana zao ny vahoaka malagasy ary manomboka amin'ny fo izy ary masika amin'izay ny fifoazan'ny malagasy satria rakotra daholo amin'izao fotoana zao fa niokevitra momba an'ity PPN ity fa raha izao no mito tonga amina explosion sociale tsy hitanono ny zava-misy eto Madagasikara eny ary efa eto akaiky eto hiada zay mpitarika ny FLN na ny Front de Libération Nationale zay anisany mpanao politika ihany koa tsy misaraka amintsika miaraka amintsika eto foana rehefa tokony misy ny fotoana ahafahana manuevitra de tafaraka amintsika foana zany hiada zany elaela moa izy tsy niaraka tamintsika de androandray zany tafaradalana amintsika miarabanao hiada efa miarabanao faniry de miaraba ny mpanaraka ny MBS mpanaraka ny miara-manonja rehetrarehetra io moa amin'ny fomba maro no hanarahan'ny mpanaraka azy ankehitriny satria maro tokoa misy ny tsy fatomanana amin'ny resaka serasera nefa nia miezaka ny olona mampanao an'izany na mitady hevitra hafa mihitsy misy ary manao enregistrement mihitsy de aveo indray ny raha mijery namana avany fianaratsona de nitsidika tany tamin'ny herinandro iny na atsapa tsara ny fisin'izany zavatra zany ary dia hita fa tena lina mihitsy ny olona manaraka ny ty miara-manonjy ty de ny rina de mba ho vita soma tsara le fahasimbana zany mba ahafahan'le izy mandeha araka ny tokony ho izy eny arady taorinan'ny omaly zany mbola tsy feny ny 720 ora zany fa any amin'ny am'dimy any vao feny ny 720 ora le nitsanganan'ny gouvernement fa andraso no compte républicain efatra am telo am roa am ray am 12 am 12 zany hoe mbola eo amin'ny ataontsika hoe 20 ora zany zao nitsangana n'lay eo ndray zao de sahira nitsanganana satsy nitsangana le gouvernement raha ty ndray zao niforona le gouvernement na nitsina le gouvernement tetra zay namboamboarana le gouvernement aloha le tenenirina tamin'ny voalohany raisiny 20 ora taorina le namboamboarana le gouvernement de maneho hevitra eto zany miada amin'ny mampano politika anao mpitarika ny FLN anao réaction à chaud voalohany aloha zany de hoe iny ary izy iny fijery ny ada azy ya ny réaction aloha tsy aso satria ny mpanohitra tsy niandry ninona mihitsy ny tamin'ny filazana fa hoe isy fanovana gouvernement taorina n'lay fangatandreo groupe parlementaire team hoe iroso am'lay mety ho fitsipaham-pitokisana ny prime ministre tsy nisy nieritreritra ary zany misarika ansain'ny vahoaka ihany hoe marina tokoa fa misy maro ny vahoaka ny eritreritra fa isy fiovana marina le izy fiovana goavambe mety ho asorina iretsy sy retsy de ohatrany hoe misy fahadisom-panantenana amy tsy mahafaka ny sasany sy ohatran'izany fa ho anay zany de tsy ihany le satria io zany de tsotra kely le sahirany anao miteny azy hoe namboarina le izy nahitsy ho anay io de ohatrany io zany zao tsy gouvernement d'action zany le teo aloha zao gouvernement d'action le gouvernement d'action io zany de reny action be de be hitanareo reny fa scandale ndray moa filazanareo azy loha lefa tena manao le action kosa le olona fa nanao action be de be izy reny de zay zany ny baiki-pitolomana tamin'iny ka ho anay ny ty gouvernement manaraka ty de ty ndray zany de tena gouvernement tena mitovy amin'ny pile Yariko mahitsiny satria ny pile Yariko zany de zao vaovao izy fa ny soratra hoentiny tsy miova mbola ho avy ny anjaranao ry vahoaka malagasy mbola ho avy zay kikisanao am'le avao amin'ny pile Yariko mbola ho avy ny anjaranao mbola ho avy ny anjaranao vahoaka malagasy zany foana le izy zany tsy mahagaga tsisy zavatra hoe nindrasana natenaina fa de ny rahantsika nahita moa zany fa de ireo ny ekipa teo ary tsy mahagaga zany satria zao io gouvernement io no kodiarana nampandeha ny asan'ny gouvernement ka sarotra be zany lay hoe tena tonga de hoe anolona tanteraka azy fa de voatery fotsiny zany misy ireo ministra efa teo taloha de averina reny moa zany le karazana kodiarana natao resapazy reny de averina apetaka misy ndray zany le kidarana avany amin'ny namanamana rehetrarehetra reny le tsy haiko vaovao anakefatra sa anakfiry izy teo reny moa zany reny mba alaina mba anisan'ny pneu de secours tsy maintsy ampiasaina mafy ao zany fa satria mety mafimafy ngambany ny di am'ty
valekodiarana efa teo aloha teo misy navadika satria hitatsika fa somary vony parallelisme an'ilay fiara de efa sola ila de nafindra toerana nampifamadiana ny lekodiarana izany fotsiny ny fahitanan'io gouvernementa io zany fa ny hoe tena hoe itateny anao vaovao tsy vaovao satria na ny fiarakodiarana misy vaovao piesy vaovao folo ary misolo anaty fiarakodia tsy lasa vaovao le fiarakodia fa tota foana ihany le piesy vaovao fotsiny vaovao ka ity ohatra zay raha verenatsika faniry ny andohany ny gouvernement tsay Christian zany de tsotra kely ny olona anankiray rehefa mirotsaka hovidiana filoham-pirenena mbola any alavitra any izy de efa manana ny ireo olona vonony hiara iasa aminy efa manana izy zany prime ministre telo na efatra ho eritreretiny ho prime ministre mandritra ny fotoana itondrany efa manana izy olona ho tendreny ho ministre mbola tsy vao irotsaka filoham-pirenena izy zany de efa manana an'izany ekipa zany no filoham-pirenena ny olona mitondra fanjakana ary lesona ho an'izay olona mieritreritra fa mbola hitondra fanjakana koa hanao filoham-pirenena ny zava-misy ankehitriny hoe ilaina ny fiomanana amin'izany zavatra zany hoe mila olona ianao mila manana olona ianao efa vonona mialoha afaka ho tendrenao prime ministre raha ohatra ka misy ny olana azonao tendrena zany ohatr'izany koa ny ministre fa Andriamatoa Tsay Christian de gouvernementa prime ministre efa nitondra teo alohany natongavana lay filoham-pirenena teo amin'ny fitondrana ary ny namany rehetrarehetra de tsisy nafantatra azy ny namany mpitondra rehetrarehetra nisy nitsipaka mihitsy aza hoe tsy ava aminay io dikan'izany tena olona vaovao na ho an'ilay filoham-pirenena na ho an'ilay ekipany filoham-pirenena io prime ministre io maninona ary izy ny lasa prime ministre satria mazava ho azy izy ny karakara ny fifidianana lan'ilay filoha misy antony goavany zany eo amin'ny politika matoy ianao indray no voatazona ho prime ministre eo ary zao ianao tsy vitany hoe voatazona prime ministre fa sarotra ilika ndraiky eo satria tsotra kely ny anton'izany ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra rehefa mitondra fanjakana ianao zany de tsy misy an'izany hoe filoham-pirenena ray de prime ministre ray mandra-patapitra no mandahana era-tany tsisy an'izany ny zava-misy de hoe rehefa mimanda le président de manolo gouvernementa manolo prime ministre inona ny antony de tsotra kely tsy hoe akoriny tsy tinina hoe tsy netiny fiarahan'ny asa tam'ilay prime ministre fa io prime ministre io zany mila soloana io mba ahitany ny olona rehetrarehetra hoe tsy io ihany ny olonany fa manana olona marina ity mpitondra ty ary mbola manana olona maromaro afaka hiara-iasa aminy zay aloha voalohany renany ohatra zany koa ny ministre ny zava-misy nefany de le tsika de ireo no voatery ampifamadibadiana eo satria maninona tena tsy misy olona zany tsy manan'olona zany za tsy mino hoe tena tsy misy olona mihitsy ao amin'ny fitondrana ao amin'ny TGV teanao ministre za zany tena tsy mino an'izany satria ny gouverneur de efa nilaza fa raha ohatra ka TGV daholy no ao anatin'ny gouvernementa dia tsy ohatry zao ity fireneny ty misy antony zany matoy izy miteny an'izany mahita tsy fandehanany nefa namafisy ny député Raolodinina koa moa zany resaky zany namafisy ny ramatoa filohan'ny anteny mera-pirenena Christine Razanamahasoa hoe misy fitavozavozana tsy fandehanana tsara le fitantanany prime ministre ny gouvernementa ny mpanolo ny olona ray efa na ilaza azy moa izy tsy mpanolotsaina any filoham-pirenena fa anisany nametraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina de ny avy zany no Norbert na Marc Batsila na Pape Maso fa tena gouvernementa mitavozavoza mihitsy ty gouvernementa ty dikan'izany misy zavatra tsy mety ao fa reo olo reo koa tsy azoko eritreretina mihitsy ny hoe tsy azo eritreretina mihitsy tsy manana eritreritry ny anao prime ministre mahatonga ny TGV miteny an'izany hoe raha izay daholo ny ao de tsotrao le firenena misy ao zany fa ny antony zany tsy idirany zareo am'izao fanovana gouvernementa zao de mino mihitsy zany satria ilay prime ministre mihitsiny no tsy mety aminy fiaraha-miasa aminy
izay zany le fanovana gouvernement nefany mahagaga hatramin'izao lay filoham-pirenena mbola tsy manolo an'lay prime ministre. Le prime ministre tokony efa hosoloana, tsy hoe tsy mahavita azy izy, tsy hoe tsy fa ela loatra raha ampineny ohatrany hoe de efa sola zay zany le analisa hoe tokony zany mba misy zany fanosoloana olona, misy toerana de tena dongin'olona an'izany ty fitondrany ty de mahagaga fa de misy olona ray mitana toerana 2-3 sady mpanolo-tsaina ny filohan'ny repoblika, mpitondra-ten'ny filohan'ny repoblika, mpikambanaty amin'ny conseil d'administration any Aramady, olona ray le tsy fahitana olona ohatran'izay. Zay zany tena manahira le misy olona be de be tsaiky tena hoe 25 millions malagasy fa 2,400,000 ny olona ny fidy ny filohan'ny repoblika. Olona makasitraka azy, olona vonona ny ara iasa aminy, sarotra ve ny tady olona ao anatin'izany? Za kosa aloha mino fa tsy ho sarotra raha izany satria 2,400,000 zany be de be zany. De tokony zany ahita olona foana zany ny fanjakana, de tokony mba apetraka daholo reny jerevonge reto any amin'ny ambassadeur atsika rehetrarehetra tsisy olo reto de tsika ve de lasa fa matanjaka be ny diplomatie atsika nefa ny tsika olona apetraka any ara-tsisy. De mieritreritra ve tsika fa tokony ahita fandrosona ny gouvernement, ahita asa nefa tsika tsy manana olona diplomaty any ivelany mba afaka hitady fiaraha-miasa. Zany nge ny asan'ireny ireny mitady fiaraha-miasa any, apetraky ny gouvernement izy de mitady fiaraha-miasa any ivelany any de afaka angonina hiditra iasa eto fa tsisy zany satria ka le hitady asa aza tsisy kinahoana moa nisy investisseur avy eto fa ohatran'ny retraité any tam'le fananganana le eo foana hoa mahabolisatra zany ataoko hoe fananganana nefa tsy hitako misy le fananganana ataoko hoe tam'lay fikitikitiany alonga mataotra zay sy fanamboamboarana le gouvernement taomaly zany de nahitany rehetra taratra am'izay fanazavana netiny ada teo zay ny amin'ny hoe tena sahirana le filoham-pirenena mandamina an'le izy ary any amin'ny tsy nieritreretina no nikitiana ary any ny tokony kitihana de navela iaina teo zany ho an'le mpikambana ao anatin'le gouvernement zany. Misy indray aloha zany de efa fantatra hoe tokony hiala, tokony handeha ohatran'izany tao amin'ny MAE zany mazava be zany fa tokony handeha. Nisy de efa lasa melohan'ny fotoana noho ny zavatra nitranga, noho ny zavatra nataony ohatran'ny tao fitsarana. De nisy indray zany ny tsy nahitana olona na ny savoritaka teo nandritry ny embolana tao amin'ny arenakibon'ny tany. Fa nisy indray zany rehefa fatapatatra fa ho ataony tombana de tonga de nilaza ny amin'ny hoe tsy mahazototsony zay satria tsy nitondra fampandrosoana io. De nisy indray efa nampiseho mihitsy ny amin'le zavatra tsy nety, tsy fitantanana tsy mahomby ary tsy fahaizany amin'le asa fa naverina tany amin'le toerana teo aloha indray. De zay ny tenentsika tam'le hoe raha raisina zany le izy de etra ny resa-jaza fotsiny, ny resaka comédie, resaka sary mihetsika. Anefa rehefa tena dinihana le izy de hoe tsapan'le fitondram-panjakana ve tsy fetezana recomposition na ekipe io de mety mihina angamitsika hiada hoe tena tsapan'le izy. Fa zao mety manamarina zavatra nresahanao hoe tsy afaka hamokatra olona tsony izy satria mety mitandrina am'izay zay olona hitsofika ao anatin'io gouvernement io, ary mety mitandrina koa zay hiara-iasa am'le fitondram-panjakana satria mety tsy motive, mety misy nge tena nanana ny fahaizany, mety nanana ny traikefany ary mety manana ny fahavononana. Ahoana kosa moa no mpikambana ao anatin'ny gouvernement zany zanga saratra no mitady an'izany hiada isaky ny 2 taona isa taona mamoaka manam-pahaizana Madagasikara, na manam-pahaizana mivoaka ny enamy io, na manam-pahaizana mivoaka any amin'ny anio, na manam-pahaizana mivoaka any amin'ny NMJ io, na manam-pahaizana mivoaka eny amin'ny université io, na politeka na aiza na aiza. Ary tsy misy andro tsy arenesantsika fa misy foana ny professeur, misy foana reo dokotera na any économie io na dokotera amina sehatra maro samihafa anana malagasy zany. Fa zao eo am'lay fahafantarana an'ireny olo reny sy eo am'le tena fandraisana ndraiky sy hiara-iasa am'le fitondram-panjakana noho le fomba mampanao an'le fitondram-panjakana mailo ny rehetra.
ka na miteny ary le TGV hoe raha zay daholo ny efa ela nandrosa ko maninona ary tsy atao TGV daholo inona no misakana anareo ianareo ane tompoko tsy mpanohitra ka mbola andeha anamintambina hitady na anao pression na mijery zay mety ho système rehetrarehetra na zay mety ho adevitra rehetrarehetra fanaovana hoe izay tompoko mba nomeo ho ao anatin'ny fanjakana io fa efa eo an-tananareo le fitondram-panjakana mandrava fotsiny nareo mahita texte raha ohatra ka tsy sa manao démission le premier ministre ohatra ny nataon'ny président Rajoelina Romampianina tamin'ny fitondrana teo aloha na premier ministre Koly Roger na premier ministre Ravelonarivo ary raha ohatra ka tsy sa manao motion de censure nareo satria ny député team no mitondra zany adevitra eo ambony latabatra le izy ange nentin'ny député team eo ambony latabatra ny adevitra fa ino misokatra ho an'ny rehetra iny c'est pour tout le monde dikan'izay ohatra ny sakafo ihany io tary amin'ny fomba nandrahoana anazy stérile izy mety ny tompotrano nahandro azy fa rehefa natsofoka izy eo ambony latabatra de zay rehetra eo ambony latabatra zay rehetra vahiny zay rehefa tonga ao anatin'le trano de miara-mihinana io daholo de mandray zay azo hoanina efa ho an'ny rehetra iny ka raha ohatra nareo menatra anao an'le motion de censure miverena ny adevitra miaraka amin'ny député team fa raha ohatra ndray ka tsy mety zany mbola voalaza ny article 54 ihany le constaté ny faute grave raha ohatra menatra am'izay défaillance manifeste fanjava misy am'izao fotoana zao tompoko io PPN resahan'ny olona rehetrarehetra io zay ozy ny olona tsy zaka ary le miteny an'le tsy mahazaka an'le PPN any de zao hoe tsy le hoe mpanohatra fitondrana ihany ada fa le izy le mpanohana an'le fitondrana misy ny tena tsy mahazaka an'le PPN de défaillance manifeste zany tsy fahombiazana miariary zay ny dikany rehefa tsy tianareo le constaté ny faute grave de maninona ny tsy hidirana zany défaillance manifeste zany sy teo le izy efa misy papafito meny député team hoe inflation, mauvaise gouvernance, non respect na état de droit, resaka refonte totale, resaka insécurité, resaka corruption, resaka scandale. Efa mba omena spapa de tsy mba mailamailaka manoratra hoe tena défaillance manifeste reo. Ndao ary monsieur le premier ministre miala anao. De amin'iny am'izay no ananganana tena gouvernement tamoritra sy mafy. Moritra zany de otrany reny nareo satria nareo manana moyen be de le manao trano de mipetaka tsara misy le rihatra ciment am brique na am vato rehefa manao an'reny batterie sisy re na manao béton moritra zay le moritra mipetaka de mahazo aina tsara mafy fa ity zany gouvernement otrany coton ty voazony rano de milona gouvernement otrany bortre ty voazony rano de miraraka tsisy ninina hoa de vereny ny adevitra nataon'ny Union Européenne hoe inefficace inefficient de omaly ve de tsy tonga saina alohan'ny prononcena ny tamin'ny secrétaire ray tamin'ny 17 ora tamin'ny 17 heures tamin'ny 10 de tsy mba nieritreritra ve raha miteny zao tsika ary zalahy hoe tena zao Richard Randriamandrato natao ministre cinéma petsaka be zao ny adevitra teraka zany possible ve ahoana zany eo amin'ny lafiny diplomatie sy le cour de compte ny NT ary ny juridiction rehetrarehetra sy ny sisa manaraka an'iny ho hitantsika eo moa zany mbola avy fotoana de ditsika am'zany io tsy avelan'ny communauté io ary tsy avelan'ny rehetra io resaka cour de compte io satria nisy vola amina centaine de millions de dollars nahodinareo tao anatin'io ary tsy mazava ny tantanareo tamin'io de voaresaka ao le resaka ministère ny économie sy ny finance voaresaka ao ny présidence voaresaka ao laya teo anivon'ny centre de commandement opérationnel CCO satria misy fomba famoahana vola mpanjakana ka de ahoana tsy ahatonga saina anareo an'izany efa betsaka koa ny adevitra andresahana an'le ministre finance tamin'ny fotoanandro de tsy tangoka saina ve hoe tena ohatrany mbola tsy mety ty fa raha anao diplomatie zany tsika metraka olona ao amin'ny ema io zany ndoranga hikariko ka manana syndicat any reo mivoaka atao amin'ny enamareo midany mikasika ny ADC azao diplomatika
diplomatique consulaire misy any reo misy syndicat de maninona tsy am'ireo no manontany hoe tena zao ranga resaka diplomatie ty teknisiana ny tadiavina mampropose olona avany aminareo mihitsy aloha na manontany am'ireo diaspora miara-miasa le fitondram-panjakana any ivelany any hoe iza ny heverinareo fa afehany ty diplomatie malagasy ty na faravaratsiny misy ambassadeur vitsivitsy ny tendrena lasany de ndray am'ireo natsona hoe ndao nareo mba manao ministre ny maio aloha zany ministre ny raharaham-bahiny mba misimisy olo loatra ny zany ge aho fa tsy manao an'izay le fitondram-panjakana fa le efa fotsifotsy voaloko maintomainto tam'le gouvernement teo aloha na andeha hoverenana olokona menamena ndray tsy possible zany de mame de zao ho an'ny pahay loko de malala tsara raha ohatra zany ka loko mainty io de taintenao rozy tsy haiko mivadika grenao izay ada sa mivadika ino mivadika orange tena mampimeo ale izy inga fa mialatsy indrindra tompoko de eo ndray aloha zany efa natory tsara tary tany amy toerana misy azy tany efa nilamindamina CES zany nefa taty amy 2014 tsika zao 2022 valo taona lasa hono araky ny tantarany nentoako zay rehefa manao an'ilay indray andro hono Eleonor Rasolofomanana indray andro hono de mba efa tany amin'ny indray andro hono le nisy zany CES zany efa mba adinidininy olona le candidat raiky amy 10 safiry amy 10 tam'zany vaky balana candidat efa mba adinidininy olona le adevitra be le ny filarana hoe député tsy nakasitraka ny fifidianana iny tsy nety iny zao ny zavatra nitranga tamin'iny de le niara-pikambana tam'zany no nanana problème tao anatin'ny fitsarana io lay voaterina metrapelana de izy io zany de le olona efa mba nitsotsotra kely efa mba tokony mitaiza zafy kely tany mba fa mba milamindamina zany no menjareo an'le andraikitra ndray le izy de verina ndray ny adevitry ny olona namo an'le zava-misy tamin'ny fotoanandron'le CES le izy eo zany mbola andrasantsika iadany amin'ny hoe mety amin'ny SMM ave ny profil le ministre ny fitsarana tsika tsy miteny tsy mahay izy fa hiatrika an'izao situation zao ho tanysaitsika eto ve ny dossier mafana rehetrarehetra tsy maintsy andalo eo ambany soka an'izany ministre zany io ministre resaka volamena io 73 kilo ny 49 kilo nisaka tentative na évasion malaza be amina karana sy rabatteur misy any Amponja am'izao fotoana zao ny raha mbola rajona ahoana ny knaps so de isanao intervention any ambadimbadika any ity tena hitrikitiantsika foana io petao daholo zay ambadika io rehetrarehetra ao na izy aleo andeha azava tsara le lalana ary tsy misy olona te hivoaka amin'ny alalan'ny evasany zany eto fa maninona ny tsy avoaka ny ST mba hahafahana mikarika marina anatin'izao raharaha zao tsy mibaiko tsika fa faniritsika zany satria efa be loatra zay tafavoaka zay asy diso nisy DGN ACM mangesa inona toatra ny efa tafavoaka ka mba hisakanana an'izany de aloha tonga de mailo matotra melogny fotoana fa zany mbola betsaka ny raha dossier ny resahantsika mbola betsaka ny grand dossier ao donc zany everitsika fa olona tsy ho influencer am'zany koa influencer am'zany ny ministre petraka am'izao fotoana zao marina faragrady kosa aloha izy tena fantatry ny rehetra hoe tena misapo marina zany fa eo amin'ny lafiny politika am'ty raharaha ty satria tena fahefana regalianina enjana be ty de verindrehetra fa tena olona anina azy ndamosina tsika aloha zany mba teana tena ihany hoe tokony vitan'izany fa le adevitra fotsiny de namo an'le tsiahany CES tamindray andro hono la iadevitra zany ny tato efa tsy naomby tato am'le minina le tsy naomby resantsika manko le na be adevitra be mihitsiny tamin'ny alalany ty carrière vaky ty samy hafa tamin'ny alalany le 73,5 kilo inona ne no miprovoquer le fanovanan'le gouvernement tamin'ny fotoanandro ndao fa tsy maintsy kitian'ty gouvernement ty satria tsy afaka atao ambavany rehetra zany zavatra zany
de io mbola tsy nahitana tao anatin'ny firy volana ministry ny minina iny de indray rehefa avy eo zay le nitenentsika zay fotsifotsy iny de nilokona maintimainty de nilokona menamena indray rehefa naverina teo de naverina tany amina posta hafa raha ohatra zany any amin'ny baolina ny resantsika raha ohatra zany posta sisy nisy an'iny olona iny de navadika natao taty amin'ny milieu iny olona iny zany fa taty amin'ny akaviana akavanana ny sasany tena attaquant mihitsy misy azy pointy tena navadika tanteraka mihitsy aty amin'ny défense de ny sasany ray goal ny misy azy de nasaina nanao attaquant zay nge le zava-misy io e de eo am'izay zany ianao mieritreritra hoe ay ity zany a retoreto ipatan'le hoe hatramin'ny 2023 tsy mintsika mbola iovandray io iada de ohatra ny mahazatra atsika ny 5 sy ny embolana ihany no mahazatra za raha mieritreritra hoe ho alolo kokoa ity ho alolo kokoa ity gouvernement ity fa ho hitatsika moa fandehana ya marina tokoa zany faniry zako de te hiverina mihitsy ny am'le hoe ny fanendrena olombo-tendry ny firosoana olombo-fidy ho fidina dia ny fahaizana de ambonambon-javatra fotsiny ihany atono ny filaza azy fa ny olombo-tendry sy ny olombo-fidy a de tokony olona voalohany indrindrany olona olokendry olo manam-pahendrena zay aloha rehefa olokendry izy olona manam-pahendrena de miendrika hitana ilay toerana fa tsy mety koa nefa raha ohatra hoe olona efa ntanany io toerana io nandritra ny fotoana maharitra ny mbola voaverina io nanety tsara aza ny zava-nataony dia maro ireo olona tsara sitrapo manana fahendrena manana fahaizana tokony koa mba atateraka n'lay teny hoe toerana ifandimiasana ny toerana rehetrarehetra ary eto Madagasikara raha ny toerana tokony anendrena olona de mbola maro be mbola mibananaka be mahitsiny mbola teneniko hoe na folo camion ro olona hotendrena de mbola tsy feno ny toerana ary reny toerana tsy feno reny arany lasa tsy miasa ny rafitra tokony ho tantana ny reny olo reny na any amin'ny région zany ny any amin'ny district ny any amin'ny commune ny any amin'ny fokotany misy toerana be deabe any tokony hipartahany ny olona rehetrarehetra amin'ny fanendrena akoatran'izany ny fanendrena nyreo ary ty de averiko foana ireo ambassadeur tsika any ivelany io tena zava-dehibe dehibe ho an'ny firenena io tsy fandaninimpona io fa tena zava-dehibe ho an'ny firenena io satria io no afaka hitady investisseur ho an'ny malagasy afaka andresy lahatra any ivelany ny fahatsaran'ny malagasy sy ny fahafahan'ny Madagasikara mandray olona hampiasa vola eto aminy ny mpikambany gouvernement teo mety ho voatonina ihany 30 fa misy anankiray Rothschild ohatrany tsy de tsaroantsika loatra fa anisan'ny mpiasan'ny gouvernement izy iny ary nahazo taratasy mihitsy fa azon-dalana hitady vola ho an'ny Madagasikara fa hatramin'ny androany aloha de mbola tsy fantatra hoe ohatrinona ny vola efa mba voango ny tany aiza le investisseur netiny manahoana ny firosony ny asany efa mba natao évaluation ve izy tamin'izao fanaovana évaluation ny ministre teo reo ahoana ny fiperany le zavatra tsy mangarahara ohatra zany ane manahira-tsaina ny vahoaka manahira-tsaina ny mpanao politika manahira-tsaina ny rehetrarehetra hoe aizao aiza misy olona omenao alalana hitady vola ho amin'ny alalan'ny Madagasikara karaha nahita ary izy zao any de ahoana to tsy fantatra akory nefa to tsy miteny izy hoe nahita na tsy nahita ary raha nahita izy de nahoana raha nahazo izy de nampiasainy sa nataony ahoana mba ilaina fanazavana le izy satria hatramin'ny androany mbola tsy tena mazava na ny fomba fiaraha-miasa amin'izy io ary fa de fantatra fotsiny hoe de misy an'izy io de nalefa mba hikarakaran'ny Madagasikara hitady famatsim-bola sy ny karazany tena ilaina le fahaizana mijery an'lay olona ho tendrena amina toerana anankiray fa ny zava-dehibe de mba ny fahendrena jerena ity gouvernement taty ohatrany manana ohatrany hoe mandamina ny olana anatiny fotsiny
satria misy fandroitan-kevitra be deabe eo am'mpikambana am' gouvernemanta sy eo amin'ny filoam-pirenena sy eo am' prime ministre zany na de manao zavatra tsy mety ara de ohatrany tohatry ny fampiteny ary azadintsika fa tsy mahagaga raha ohatra tsy de mahateny loatra ny ministra sasany ny filohan'ny repoblika na ny prime ministre satria ny filohan'ny repoblika aza efa notenenin'olona pahabe maso no be desin'olona pahabe maso raha ampatsakely anareo fotsiny ahako mavesatra ny eny nanaovan'ny a député jaka azy zay tamin'ny tonga tany mahakasika ny vidin'ny vanila imaso amaso teo nasain'ny député jaka ny vangona ny mpanohitra hoe vangoy président fa raha tafakatra ao avy telo eny marina ny vidin'io vanila io de ifody ny vavandreo mpanohatra reo tsy hita zay valy tenin'ny président tamin'ireny nefa imasom-bahoaka ary nylaza mazava mihitsy député jaka tamin'iny hoe raha ohatra ozy izy ka tsy miteny an'izao mampatsiahanao an'izao fampanantenana tsy tanteraka ao zao za de tsy fidy atsony reo olonreo amin'ny fifidianana manaraka ndikan'zany de raha tsy tanteraka koa io favekarana avy telo en'ny vidin'ny vanila io zany de tsy fidy anao koa zany reo olona ireo ka nga sarotra be le manatanteraka ny teny nomena ino moa anao eny faharoa ny be desin'olona mpahabe maso anao tetsy atanjomato nisy raha mato tadidiko tsara boriborina fotsiny moa hoe de président ny fokotany ny tianotenenina tamin'iny fa nga le raha mato adala tsy nahitanao ianao président eo ianao ke président eo ary nahitsiny mihitsiny ny olona tao arinina nanesesika hoe io président fa izy efa tsy teanonona n'le président mihitsy fa nga be ny tanàna ihany nahafatifaty azy fa rehefa diso naniery azy loatra lay olona tao arinana io président de nitsiny hoe tsy mivaky loha aminay zany fa ny fahatelo tena manahira-tsaina ny mieritseritsy azy tany fianaratso tsy nandehandeha foantsika ozy izy mopera ny jory teto fa misy antony lehibe andreo matofilo naseho any teo le WC ny fianarany i WC ozy izy nyravana tamin'ny anaran'ny filohan'ny repoblika fa ho amboarina amin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika ary reo arinantsika reo olom-boafidy mpitondra fanjakana eto tanàna kanefa de io tsy vita le WC roa taona ty orina imaso eo zany tsy hitatsika zay fomba ny tenenin'lay filohan'ny repoblika tsy namaly teo lay filohan'ny repoblika fa raha ny zavatra tahaka ny reny de tokony isy fiatraika ny goavana be mainty satria fanalana baraka ny anaran'ny filohan'ny repoblika lay fanaovana n'lay WC tsy vita zay nylazaina fa ho atao amin'ny anaran'ny filohan'ny repoblika fanalana baraka zany ny tokony nentina tany amin'ny fitsarana zany ny tokony higadra fa tsy andray mato maherylanto hoe nyteny kely an'izao ery de andao gadraina fa ireny zany de tena tokony ary anisan'ny olona sarotiny ary raha mahasarotiny ahako de io fanaovan'ny olona manodidina amin'ny filohan'ny repoblika io zavatra amin'ny anaran'ny filohan'ny repoblika kanefa zavatra tsy taterahana na zavatra tsy azo taterahana na zavatra tonotononona fotsiny ny filohan'ny repoblika iny mijanona filohan'ny repoblika ny Madagasikara foana ny anarany fa lay olona fotsiny miova ka na afaka 10 taona 20 taona ireny zavatra tsy vita reny de mitoetra foana hoe itony no promesse ny filohan'ny repoblika tamin'izany andro zany ilay filohan'ny repoblika ny Madagasikara ny voateny fa tsy ny anarany lay filohan'ny repoblika de miteraka fahafahambaraka miteratra enatra ny fandraisana an'izany fanapaha-kevitra hafahafa izany ka noho izany za de mangataka ny filohan'ny repoblika tokony mba asiana symbole fanasaziana kely ataoko hoe symbole fanasaziana kely zany ho an'ireny olona ireny zay mitonona manao zavatra amin'ny anaran'ny filohan'ny repoblika nefa tsisy tanteraka tsisy atao zavatra fatso atao akoriny na zavatra tsisy fotony de tononona fa atao amin'ny anaran'ny filohan'ny repoblika zany aloha zavatra tokony tsy maintsy hojerena tsara faharoa manarakaraka an'izany de be loatra ny ohatrany hoe hevitra hita fa
mandemy ny firenena malagasy ny fitondrana malagasy ankehitriny de ny fanambarana ataony reo solombavam-bahoaka miaraka amin'ny fitondrana ohatra za de gaga mihitsy hoe solombavam-bahoaka ve de tsy hay amaky lalàna tsy hay ampiatra lalàna tsy hafantatra ny tokony fombafomba ampianana ny lalàna fa de mahagaga fa de hoe mbola tsy fotoana ny zao hanaovana n'lay refonte na lisym-pifidianana mbola manana 20 volantsika hanaovana n'io refonte na lisym-pifidianana io de voalohany indrindra aloha fanotsina ilay boky ataonareo hoe fanisana mpifidy de mpifidy tompoko tsy saina fa boky firaketana ny mpifidy no izy fa tsy fanisana ny mpifidy tsy saina fa raketina ao anaty boky zay mpifidy rehetrarehetra tsy milaina hoe firy na firy ny mpifidy fa hoe ilaina hoe voarakitra ao anatiny iny daholy ny anarany mpifidy rehetrarehetra faharoa so de tsy fantatry ny lay député ara fa isa-taona ny fanaovana n'lay hoe ralina isa-taona de enao zany rehefa mandeha hoe isa-taona tonga ny fotoana malany daty an'lay ralina ilay lisym-pifidianana io satria isaky ny 10 taona io de tsy maintsy atao refonte ny dikan'izay rehefa fena ny 10 taona tsisy antony tsony hanaovana an'io ralina io zany satria lisym-pifidianana efa tsy hiasa tsony io zay ataontsika ankehitriny zao lisym-pifidianana efa tsy ilaina tsony nge io ataontsika ralina io raha misy any ny volanaovana ny fihetsiketsehana moty fihetsiketsehana fanaovana ralina sy ny any io ka atao inona ary io lisym-pifidianana io fa nga io azo ampiasaina amin'ny fifidianana manaraka eo tsy azo ampiasaina nge io e fandanimbola fotsiny efa refonte no tsy maintsy ampiasaina ny dikan'izany a lasa miasa mandanindany vola fotsiny amin'ny tsisy dikany tsika raha tsy mahita vola re tompoko miteneny omeo lalana mpanohitra fa mpanohitra mahita vola ikarakarana an'io zay miteneny zany tsy sarotra mitady vola raha anaovana fifidianana ara-pomba demokratika madio sy mangarahara raha tena andeha am'izay ary zay ny mahatonga ny mpanohitra ane mitaky ankehitriny hoe andora angamba anao fionam-be mba hifampidinika tsy io ihany nge nodiniany maro ane ny olana misy eto amin'ny firenena ny firenena ane na ny mpitondra rehefa mikaikaika aminy hoe misy miketriketrika adiboky hoe misy manaitaitra adiboky hoe misy tsy mifanaraka atsy hoe be dalo atsy hoe mitaky ny esan'ny CFM fampiavana-pirenena foka fampiavana-pirenena tsy miasa no takina hiasa olona efa niasa teo nandritra fotoana maro fa ny marina de hoe tsy mahavity ny asany izy raha ohatra nareo mitaraina ohatran'izany ary zay ko no de mahita fa tsy mbola mahita hatramin'ny androany hoe iza no nampiavan'ny CFM tamin'iza tsy mbola nahita aloha zay mbola tsy nahita ampabe maso ny any ambadimbadika any mety misy angambany hoe ty nomena vola fanoerana sy ohatran'izao fa raha hoe ny tena hoe eo amin'ny lafi ny fiainam-pirenena zany a de tsy tena hita hoe reto olo reto tsy mifanaraka ny avato sy avato ka de nampiavanina ka de zao le fampiavana-pirenena ane tena ilainy na de am'ireo samy mpitondra reo ara mila fampiavana-pirenena goavana be reo CFM satria izy misaritaditakeo ampiavano izy fantatrareo tsara fa ny TGV nge ao anatin'ny fanoanana ny filohan'ny repoblika vitsy anisy zao zany moa efa niala ray indray niala ny MMM tsy haiko na hiary madama itsy no hiala aminy IRD ao anatin'ny IRD tsy fantatra na hiala aminy kio zao ny armada le maintso voatrony tsisy maintso zany zavatra zany mila jerevany zany mila ampiavan'ny CFM reo raha ohatra ka hita fa tena mikorotana mba tsy tena mikorotana lava hitanareo fa vo misy vo fihetsiketsehana fotsiny hoe ovana ny gouvernement tonga ny aria tuliara de efa misy hoe fa nahoana ny zanakay ny vo manao adosoana kely de asorona fa ny zanaky ny efa tsy asorona mihitsy na manao adosoana be ary fa nga fifananana manao adosoana ny eo amin'ny gouvernement ao zao moa zao tamatavy vo maly ariva mbola namerina an'izay ndraiky io hoe misy zanany nanao adosoana de totrany hoe tonga de voatsoka ka le izy a tsy hoe nanao adosoana de tokony ho asorona na tsy nanao adosoana fa rehefa ministra mitondra gouvernement zany de tsy tokony ny anana adosoana na kely ary satria hain'ny firenena no entina hain'ny vahoaka ary
ny asana ministra zany araky ny telo lay filoham-pirenena de hoe ianareo ny fitaratra azafady tompoko zay aloha tsy taratrareo zay a tsy la ny zanakay ry tenenina mihitsy azavana ohatra ny ataonreo satria tena tsy afitaratra ahoana koa raha ngaty aizako 5 taona angeny mandahanao e 13 level rano level rano 13 omaly anao miteny mbola 13 any mbola tsisy vita zany raha nyteny mako anao 12 sy tapany de fa nisy tapany kely vita zany fa velo rano 13 mbola 13 any mbola tsisy vita zany na rery le velo rano zany hoe no tarafina de efa fantatreo fa tsy navita ininona nandritra ny 3 taona sy tapany reo olona reo de mbo eo fa ny eritreretiko fa vitany heritaona sy tapany patonga 2023 avita tena mba tsy haiko aloha zany ny fomba fieritreretanareo zany hoe ahoana ny eritreritao am'zany hoe inona no vitany gouvernement anao io am'zany aleoa tena mba mijery tsara tsika za de miteny an'zany ary zay mpanohitra de miteny an'zany andao zay tsy miteny andao anao fiaraha mitantana zafady mora kely miaraka aminareo misolelaka fotsiny de tafiditra ao raha ohatra ka te aka toerana tsarotra zany fa tsy zay le resahatsika ny fitondrana ny firenena ny gouvernemanta sy ny ana rehetrarehetra efa nareo a nareo ny lany nareo ny mambahoaka de nareo no mitondra ao a iny atsikasiatsika iny tsy ampidiritsika mihitsy ny am'le fampiresahatsika am'le concertation nationale sy ny karazany iny anareo iny zay hitondranareo azy eo fa zay kosany tsy manaiky mihitsy ny le miteraka fampitehany fiainam-bahoaka tsy hoe avelana hitondrana reo de avelana koa amotika ny fiainam-bahoaka tsy zay ianareo mipetraka eo am'le seza zay seza ny olona ipetraha fitombiana ny anareo ohatra ny loavina makony tsy maninona ao nareo fa kosany ny resaka ho resahatsika de hoe misy fandaminana tokony atao ho amin'ny hoavin'ny firenena tsy iverena ny toe-javatra toy izao itsony tsy iverena ny fahavoazan'ny firenena toy izao itsony tsy siny ny korotana toy izao itsony andao re tompoka iaraha midinika iaraha mijery satria ho anay matory olona ny fidinareo naverinareo amin'ny gouvernementareo mbola naverinareo ao de nahatateraka atsaka ny sy-andafany ny fandriny ny filohan'ny repoblika nahatateraka atsaka ny sy-andafany ny asa nampanaovy ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre azy ireny zavatra ny seho rehetrarehetra reny zany a de ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre zany no mampanao azy raha ohatra ka satria tsisy fitenenana na fivedesana fahabe maso fa vao mainky arany reconduit anatin'ilay gouvernement lay olona nahazo toerana tsaratsara kokoa nefa nylazaina fa tsy naharaka ny ditany aloha ary naverina mihitsiny ay tena mery mandeha any ny adala fa ohatra ny takotakona tamin'iny zany zavatra zany a tsy diranay ny mahakasika ny gouvernementanareo zany fa izay kosa mahita hoe tena manao zay farany herinareo nareo manao zay farany ny aintso zavatra mihitsy ny ary tsy matory andreo manalina tsy matory andreo manalina ny filohan'ny repoblika manao ny aintso zavatra mihitsy na ny filohan'ny repoblika na ny prime ministre nareo ministra miaraka aminy amin'ny fitadiavam-ba olana sy fikarakarana nyty fireneny ty farany zay hery mihitsy de za kosa miteny an'le mpanohatra namako hoe orzalaza menatsinitsony izy efa farany zay eny iny io efa ionge efa farany ainy ataontso zavatra io efa farany ainy efa tapotra amin'io fahaizany efa manao zay fara heriny izy efa fara heriny io ka inona ndray tsy efa filambotsy ary ve no ataotsika raha mbola heritseritsika fa tokony havita zavatra tsara lavitra noho izao izy io ny farany vitany ary noho izay hoe io ny farany vitanareo zay zay ny mahatonga anay miteny hoe andao iona andao iresaka hoan'ny hoavin'ny firenena mba hahafahantsika mametraka firenena tena firenena mirindra politika mazava zany satria amiko moa zany ny politika de hoe rindram-piarahamonina mba hahafahantsika anana zany rindram-piarahamonina zany mazava milamina tsy misy tomika tsy misy zany ny faniritsika mba hitsonjovantsika hoe ametrahantsika hoe ireto vahoaka reto de manana fahafahana na manana chance zany mba hanana antom-pivelomana saza azy ahafahany mamelona ny ankonany fa tsy hoe zarazaraina zavatra fotsiny ohatran'izao fa manana antoka mihitsy izy hoe ty asa ataoko ty fivelomany ty raha ifotorako ty
raha ataoko tsara ty ataoko tsakany sy andavany ty de ahafahako mivelona sy mamelona ny ankonako ary ahafahako mametraka no avy ny taranako fa za kosa aloha raha miteny fa raha hoe vola eninalina isam-bolana nomenao ny ankonana ray de eritreretinao fa hananana an'izany efa ela rangary eo mpangataka reo ny lasa lavitra mpangataka mahita eninalina mahery isam-bolana zany fa tsy mahavita fiainam-pianakaviany zany ary fampanantenana fandetehana azy nyfamomezana an'izany eninalina zany ka ila zany tsy le famomezana azy meno azy ny eninalina omenao azy fa ny filazanao fa io no ahafahany miarina amin'ny fiainany io no ahafahany atafita azy ahafahany manarina ny fiainany ankonany adiso kosa zany ary tena diso zany fa le izy moa zany de hoe vatsy mitsanga mampatsiahy le ray aman-jenina joro tamin'ny tetezamita mihitsy ny ty de vatsa de mitsangana ahoana koa eny mitsangana anao le olona raha ohatra olona ataotsika hoe 100 000 personnes zany kosa aloha no mahazo 100 000 ankonana no mahazo eninalina ariary de tena mety mitsangana hoe ty fitondrano ty kosa de afaka namy eninalina anay ary nitsinjo anay ka de tsy miala amin'io zay mba tsy atapaka an'le eninalina zay ndray kosa aloha de ekeny zay fa tena mitsangana zay ary mitsangana nevitra am'izay satria fa mitsangana makany amin'ny fifidianantsika faniry le tranga omaly iny zany iada de nampianadratsy ny fomba fanaovana politika sy ny fomba fitazomana fanjakana iny satria zany il suffit d'intimider zany le président de république ka raha mitady kisikitika anala ao anaty membre ny gouvernement am'izay zany satria efa hitany olona le faiblesse le filoham-pirenena de mampiteny ny zanaky mifaritra am'izay zany iny zany le tena nampianadratra iny de lasa fomba mampanao ratsy zany am'izao fotoana zao tsy maintsy diovitsika zany eo fomba fanaovana politika tsika mila manadio tokotany manomboka zao satria be loatra le maloto raha ohatra zany zao am'ty gouvernement ty ka esorina le solo tena ny mandridrano avy any soavana andrina de hitendray zany ny avy any andre matofoloha tsy manaiky zay fa io olo io de anisan'ny asa ao anao koa ary de tena nanao zavatra be mihitsy io teknisiany io mahay io rehefa tonga fotoana de rehefa tonga koa ny fotoana ka hoe isy mifanovana ny gouvernement de hiteny koa le solo tena n'le zanaka avany savany andre matotseky anay io koa de nitolona ary mitondra fahombiazana be mihitsy taty amin'ny faritra misy anay na azona an'izao nandamy mandresaka lavanila sinsisy ka mampitandriny izahay de ohatran'izany hatrany na ny majanga na ny fianaratsoa satria efa hitany olona lizy lasa fomba mampanao jurisprudence ozy izy ny resak'izay matetika ka azony natao tam'ty de nety fa maninona tsy mety amin'ny hoavy sy manaraka eo ny sasany zay nge zao zavatra manimbe nareo tsy mahay politika fa mampianadratsy mamotika amin'ny fomba fanaovana politika le zavatra ataonareo fa raha olona mpanao politika anakanareo ary raha olona tena mahay politika tsy ohatran'izao kitoto fanaovana politika zao nitondranareo an'le tanàna de matahotra le foloko moa tsy menatsiny rehefa jerevana amin'ny parcours politika tsy de hitanao nanao politika taiza izy de tsy hainy miarondira an'le angle tsy haino mizere an'ireo rehetrarehetra ireo efa nambarantsika fa tsisy tompon'andraikitra voalohany ao le TGV mandamy an'le izy fa izy rehetrarehetra lohany daholy de be da be président ao anatiny ao de be da be secrétaire national de tsisy olona anankiray mpandamin-javatra mpandindra zavatra voanitrangany ny fanambarana hafahafa iny misy mpikambana ao anatin'ny gouvernement tsy latsaky ny telo ny fitadidiako samy nanao filazany hoe tsy mety no mivoy adi-poko tsy mety no mivoy fiaviana fa aleo ny safidy izay ny filoha safidy malalaka miteny hatramin'ilay tompon'andraikitra eto analamanga hoe aza atao an'izany kosa lizy de nefa iny ao anaty gouvernement andray zareo am'izao fotoana zao de ahoanandray zany nitenenina an'le ministre le anan'iny rehefa azafady izy fa tsy iny ange tsy maintsy nitenenina fa ohatran'izao fa re olona de avy le pazin'le olona ao anatin'le gouvernement koa tonga de namely izy menakavy namely tao de nefa le olona naverina ao anatin'le gouvernement andray de nefa rano lasa fomba mampanao talohan'io nge nampiakapeo ny zanaky ny faritany Tomasiny fa tsy navita ininona tsy navita asa kely feo angambany na tsy ampy le campagne na communication
na tsy de nenoteny le olona nitondra n'le feoany zanaky ny Tomasina fa zao zavatra ao lasa fomba mampanao zao de zay le mila an'le fijoroantsika tsara manadio tokotany fa aleo diovony ty tokotany ty fa nylotoinareo le tokotany fa raha tsy diovina deny zao ty mbola aloto faran'izay zokony ty ary tsipona fako sy atoro anaty fako le vahoaka de ny olona tena mba miezaka amin'ny manao politika amin'le fomba fanaovana politika correcta sy mban'le fomba fanaovana politika anareo amin'le fomba fanaovana politika zay tsy mbola nisy nanao tao anatin'ny 90 taona mahery tsy nanao science po anie dadamonjy fa zao manana fomba fanaovana politika milam ary neken'ny teny rehetrarehetra izany tsy nanaiky azy hatramina professeur teny amin'ny université mpiambana tao anatin'izany monima zany jiny nataony tamin'ny voalohany iny le jiny vorona ny dikan'izany tsy mivoaka zany raha tsy amin'ny alina fa mivoaka n'izany kosa mahavita zavatra tsara avy eo izy nanao an'ilay de mbola nisy Panama de nisy an'ilay monima reto koa manko ampianarin-javatra koa reto fa zao afaka nandamina afaka nieritreritra hoe ohatran'izao satria inona le izy le principe le fanahy le valeur voatandro foana ao anaty ao ka tsy le vola tsy le be fandroaka le tsy mazaka an'le fofombola de manao dola makota no hitondrana an'le fomba fanaovana politika zay inge le zava-misy am'izao fotoana zao hoe misy an'izany tsy hozony maranga zany nanao politika zany mananana ny foto-kevitra ny joroany zany nisy an'izany Randriana Antoine François zany tsy nanam-boly zany fa nanan-kevitra mahafinaritra ary rehefa meno ianao Randriana Antoine François ohatra mahafinaritra foana meno azy nisy any tompo Clara Minzon zany senase fa mahafinaritra mieno an'izany tamin'ny fotoanandro hoe rehefa maneho hevitra raha Minzon ta ifa lasa korazany ndray mandrenireny ry iza le nanana le accord ny anarany antoko politikany moka sara zafindramandra moa zay fa hafa raha mandimbolahatra samy hafa zany teneniko zany fa tena foto-kevitra notazomina ao anatin'izany hoe zao ry zalahy zao ny anay ny hevitray de mandeha ny principe mahazavy iny le izy tsy mikorotana etron'izao ny fomba fanaovana politika fa ity sady mikorotana ny scandale ary mangala boly ary de ohatrany hoe mampiditra olona zany tsika araky ny teny rina teo hoe vary be menaka ambany labasy midira zay mbola tsy ninana de ahiandray tsika zany rehefa ve iza ndray nanao be fandroaka ao de inona ndray ny anaran'le scandale vaovao hitranga ao fa tena mamodoza le fomba fanaovana an'le rara tsy ohatran'izao ny fomba fanaovana politika tena politika tena correcta tsy ohatran'izao zavatra ataonareo zao ale izy moa tsy magaga satria zao le problème yada le foto-kevitra zany lasa veriny le t-shirt sy le lamba hoany lasa veriny le écran géant kely iny lasa veriny le spectacle tsika yada nanatrika tsara ny fomba fanaovana politika teto nanatrika tsara tsika ny fomba fanaovana fampelezan-kevitra teto débat d'idée ny mandeha tena débat d'idée ngeny nandeha mahazo TVM matsaroko tsara élection 84 iny 286 président Ratsiraka sy président Manandafy nahazo TVM ny président Manandafy de mihaino mihitsy zay MFM KMFT de mihaino mihitsy mandy zany avec 20% izy mihaino an'izany raha zana bahiny marojama zany ianao petrapetraka amin'ny fomba fanehoan-kevina tsisy resaka t-shirt zany tsisy resaka lamba hoany zany taty aoriana ela be vao nisy an'izany ary zany ara limité zany tsisy agogo ohatran'izao atoraka eny ambaravarakely ny sasany fa tsy mitovy lefa le qualité an'izany zao de efa tokony fantatrana ianareo vahoaka mpifidy hoe ny olona coton tsara mahafinaritra be na mafana aza mangatsika tsaratsara le izy tsy mipetapetaka fa ny anao nylon miraikitra be mihitsiny vao mandika vitrikely ianao apatsipatsapatsipatsapatsy de tonga de efa miraikitra le izy ny anjareo any mba tsipatsapatsy mbola miraikitra mangatsitsika tsara satria samy manana an'le qualité an'le le lamba zany zay inge le mampanahelo an'le fomba fanaovana politika am'izao hoe
ka namezaka tahaka ninona renao mandresy lahatra manao terrain ozy ny sasan'izay mitety vahoaka miresaka hoe zao a ny andraikitry ny solomavimoaka zao a ny andraikitry ny filopirenena zao a ny andraikitry ny beny tanàna rehefa tena mandeha le élection fa zao hodin'ny olona ohatrany tsy fantatra ianao rehefa tsy manipy t-shirt sy lambahoany sy kaskety satria nizary ny lay a fomba mampanao ny fomba fanaovana politika diso mety hoe ilaina mitondra drapeau kely na mba manao banderole na sala am'izany x banner na manao inona le basingeza be tony fa ohatrany hoe tsisy dikana faible zany le candidat raha ohatra ka tsy mitovy ohatran'izay satria nizarina am'izany de avy eo nefa raha nyle izy tsy le fotikevitra mivoarain'le olona fa le fitaovana mamirapiratra ny maso fotsiny milay rangarahana tena ianna sy anna sy anna sy anna mihitsy ny artiste tanetiny teo le anankiray tsy nitondra artiste ohatry zany de hitan'ny zareo am'izay ianao ry malagasy hoe mora midy kely de ato ianao mandritry ny telo taona zao anao a sahirana de niteny ozy ianao ahoana tsy zakanay ty ppn tika kenao ny te hifidy azy eoko varina tamin'ny t-shirt sy lambahoany ianao zay mba nitondra fotikevitra teny aminao mba niteny hoe zay mahavita zavatra ohatran'izao mba azona eotreretina ve mba manana fomba ohatran'izao zay mba manana expérience ohatran'izao magnanareo manana lambahany aiza aloha ny t-shirt zany natao an'le olona de zany zany mila diovitsika zany tokotany fanaovana politika zany anta raha tsy manadio an'izany tsika ary raha tsy satsika tsy afahantsika mihitsy mamerina am'le fomba fanaovana politika zay le hoe be devoir be zany tsika opposition zao satria nisy nandoto ny tokotany de manadio tokotany be misy zany tsika io fa mila fijoroan'ny olom-pirenena koa zany fa raha ohatra ka ianao olom-pirenena tsy samy joro fa rehefa isaky ny fidy any ianao voatadidy zay nge problème ainy zareo mihitsy mandondona anao rehefa tonga le hoe azadino a ny kara-pifidianana ny kara-panondro tena raha azo atao misy de milahara vao maraina avy mifidinareo vao mivavaka vo tambitamby mihitsy isam-batan'olona fa zao sahirana ianao nga misy mandondona fa ianao ndray lasa mandondona ny trano zareo fa inona ny ambarany zareo le nandondona taminao ianao tokolo ve ny tena mifidy anay e zany mety mahazo anao akoatrin'le hoe manahirana fa be atao be fa mbola tsy afaka mandray fa soraty eto ny numéro fa 8 eo ihany iny ianao tsisy miantso fika miala-pa zany de anjarantsika vaoka am'izay zany zao manomboka tonga saina io resaka fiakarany vidim-piainana io no vokatra meny atsika io mba sahaza atsika vahoaka malagasy tsy sahaza atsika ny karama miakatra tsy sahaza atsika zany fitsaboana mahimaimpona voalaza ao anatin'ny constitution zany tsy sahaza atsika zany fianarana mahimaimpona zany tsy sahaza atsika zany scanera mahimaimpona zany tsy sahaza atsika zany dialyse mahimaimpona zany raha ho an'ny misy marary tsy sahaza atsika zany jirama mahimaimpona zany tsy sahaza atsika zany solika amin'ny vidiny any amin'ny tokony ara-dalàna tokony any amin'ny atsasany zao vidiny zao mihitsy ara raha ny tokony ho izy na mbola ambanin'izao fa ny sahaza atsika ary malagasy de mividim-piainana miakatra isan'andro isan'andro de inona nataon'le malagasy mandreraka beka vao mividy mofo dopaina efa-jato dimanjato eninjato zao mofo dopaina mahenao any tomasina tompoko mividy savony kely ianao le dimanjato kely letroniny nanomboka 5 telonjato efa vidinao 200 menaka tsy mitsahatra miakatra de mijanona eo foana le malagasy mijanona menimenina eo foana fa tsy misy mihitsy ny fandraisana ndraikitra mifandraiky am'izay fomenimenona an'izay de efa mbananao aloha ny zony mpanjifa te hafana mihitsy ry andry PMasa mpanjifa am'rahina te hafana arinambinina ny am'izay hersika rehetra natao fa rehefa mba miantso am'izay reny tompoko mba tongava sainy sika vahoaka mangalahondra zany mangalahondra zany mandiny tena misaitsaina tsara fa aza de faly fotsiny menimenina fa tsy mandray ndraikitra tandrify an'izay mangalahondra tsika e kofa tsy tsapatsika hoe tsy mety zao amaraina ambadika maraina tsy atanatsika ho za Madagasikara atsika keto tsy topony tsony
marobe raha volanina fa zay zavatra tiako tenenina zay mba tokony atsapany rehetra ny aminy hoe mba mila mampiasa tsara le betro tsika le atodo mba mila mahala amin'ny toetra tsy nety io tsika amin'ny akabeny ny aminy hoe mametsiny zay rehetrarehetra mba manana finiavana mba te hitondra ny etaetatsika mba mampaneno volany ino avy lahety zay malao mbola misy zavatra tao mananjainy ao mbola tsy zao zany ino tamin'ny heritaony andao tsika kopikopoka vilany tsy mandeha lavitra tsika fa ambavy tamiana manao an'izany ambarangarany eo nafikain'olo tsisy sananao zao ianao miakatra le vidim-piainana raha tamin'izany eny samy kopakopaka daholo tsy maintsy voaterina anao solution nitady vaolona le fitondrany fizakeo hitatsika io de tsy afaka nanao nininy tsika miantso ny zony mpanjifa raha jiaby tsisy atao mo jareo tsy miaso manino avekeo miakatra le vidiny eva izy io voly hitarika an'ty efa tsy laitra mafy zalahy tsy diny ke karakory araka atao ka zany zava-misy ka anjaranao vahoaka mba mieritrehitra hoe ho tonga saina anao sa tsy ho tonga saina fa hiandro firiatana lava eto de ohatrin'le akokole akola andeha ampedinao ambany elika tazomy ohatr' zao rehefa mitady ikofoka de atao ohatr' zao rehefa mitady ikofoka de fihezana rehefa mitady ikofoka de fihezana sanatria ndresaka zany resako zany fa ataoko sary atonga vatsika tsara n'le adevitra tiana atao hoe mba mangalaon-draha tsika rehefa misy zavatra tsy mety de io ny fitenenan'izay azo lave fiteny avy any atsimo zany mialerte zany ny fiarahamonina mivondronaingana maka an'le vody azo fomba fatao zany am'le vody azo de misy kilo mavety na salasala am'izany de maka toerana fa misy ino zao edy rianina andalo taketo sisy nisy fandrobana zao misy zao miadevitra mato miantso azo lava ny olona de zao misy zavatra ngeza be misy loza mitatao na loza miatra misy dinika mainky tsy maintsy atao de ino mandeha telefônina rabo ino mepitapita fiarahamonina fa ambadiko zay adevitra hoe mihetsika ankalony sy ny jado de zay zany tadiavina tsika fa azo lava ty mangalahon-draha tsika jiaby fa tsy izaiky ty efa tena mafy ary fa tena hoe tena tsy ambaravarana tsy any ambany fandriana fa ambony fandriana le fantrana ary efa tena mitarika amin'ny fahampotehana sy ny ady nisam-pianakaviana mihitsy ada vidim-piainana zay resany zay marina tokoa mivoalazanao teo faniry fa mafy ny fiainana zao mikorotana be amin'ny resaka fiakaran'ny vidim-piainana misy tokoa ny fahasairanana be amin'ny resaka momba ny fanaovana politika mila mandadio tokotanitsika marina zany ary eto de hitonana teny mihitsiny am'ty resaka ohatrany mitady ho fampisaraham-bazana ity zany raha manana ministra itsika ministra anankiray de tsy ny hoe mahavany amina faritra misy anao akory ny zava-dehibe am'ilay ministra ka hoe io ny ministra ao fa ministra ao foana io ministra io na avaiza izy na avaiza rehefa mipaka any atokantranonao ny asa vitany ohatra mahita ianao zany fa tsara ary mahafinaritra ary manamaivana ny fiainanao ny asan'ny ministra ny fahasalamana fa to efa mahazo fitsabona arako ny tokony ho izy ianao de ministra anao io na avaiza fokeviny ohatr'izany koa raha ohatra ka tsapanao fa eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina to efa ame mahazo aina ny fanaovan'ny tanora fanatanjahantena de na avaiza lay ministra ny fanatanjahantena dia ministra anao io satria mahasoa sy mahafinaritra ny zava-bitany any amin'ny faritra misy anao izay ny zava-dehibe satria na ministra avaiza tonga eo de malagasy ohatra anao daholo marina tokoa fa mety mieritreritsika fa hoe rehefa misy ministra avy any amin'ny faritra misy ny tena de ho voakarakara ny tanàna misy ny tena tsy izay ny asana ministra tompoko
fahadosoana ny mieritreritra an'izany ary fahadosoana minisitra no manao an'izany ary tena fahadosoana no manao an'ireny hoe koditra reny satria rehefa ministry ny fahasalamana ianao de niasa momba ny fahasalamana no ataonao ary tsy hoan'ny faritra ny evinao fa hoan'ny faritra rehetra eto Madagasikara zay ny asana ministra afaka mametraka tsara ianao andreo zay le teneniko hoe be deaibe ny toerana banga ny directeur régional ny diriny any amin'ny districta sy ny anina rehetrarehetra ao amin'ny ministera misy anao afaka atao tsara zany ary ny fitondranao an'izany mitovy ny zava-dehibe satria fataro tsara fa ny olona avany amin'ny faritra ny avinao de tsy hoe any am'le faritra misy anao ihany mipetraka fa misy ny sasany any Mazonga misy ny sasany manao any Tamatavy sasany aty Antananarivo ka tsy ety mahitsy zany raha naneritreritra hoe za ministra vatsy de niatso no karakaraiko na le olona vany no mieritreritra hoe ty ministra vaty aminay ka de ny ety aminay no tokony tsy izany mihitsy ny asana ministra ny ministra de mijery ny fiainan'ny vahoaka ray manontolo ohatr'izay tsisy hafa ny asan'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra tsy tokony ho jerena hoe merina sy tanindrana fa rehefa mifidy ny vahoaka de tokony mifidy araky ny fitiavany tsy noho ny fokony lay olona fa noho ny fahitanao fa manam-pahendrena izy ary mety avita ny etaetanao vahoaka ampirindra ny fiainanao de fidinao itsika tokoa de efa simba ny fanaovana politika indrindra ny amin'ny firotsahako fidina zany ny fanaovana propaganda amin'ny fampandaniana teny tsy hevitra tsony no entina mandresy lahatra ny mpifidy tsy zany tsony ankehitriny fananjary vola mikarena zay moa le mahatonga leo plutocratie lasa izany ny ainatsika de lasa ny olona manan-karena manambola afaka manatobatobaka vola manatobatobaka rena manatobaka fampanantenana pokaty zany no lasa mitondra rehefa aveo de tsy magaga raha ohatra ka tsy mandeha am'izay loany lay asa ataony rehefa aveo tsy tonga araky ny eritreretan'lay mpifidy azy hoe hanome azy an'izao na izao ary tsy tonga araky lay fampanantenana resahany hatramin'ny androany zany izany zavatra zany de tokony fisainan'ny vahoaka mihitsy ny am'izao ary zany ndray de miteny ny vahoaka hoe soa lavo ay amindra soa kenda itsako ka raha fotsy be ninambomangy tsika kehitriny kenda ny nasesiky ny tanana ireo no ny fidiny ireo no napetraka teo zao no toerana misy atsika ka aleo mieritreritra tsara am'izay za de miteny fa tsy miteny hoe ratsy be tsisy ilaivana azy reo tsy miteny hoe de tsy mila fidina tsony tsy izany le zavatra resahana fa hoe andao tsika ametraka rafitra tsaratsara kokoa mba hahafahatsika tena mifidy marina sy mametraka marina ny olona hitatsika fa afaka hitondra nyty fireneny ty ka raha mbola ireo ihany moa no lany am'izay mety efa misehatra hafa no ahafahany mitondra satria mety lay lalam-panomprena na misy am'izao koa ny tena tsy ahafahany miasa ny mpanohitra de efa nanana fotoana ny omanana elabe efa nanomboka tany am'ireo fondation nationale tany efa be deaibe ny zavatra voaomana tany 2010 2011 tany voaomana amin'ny mety tokony fandiniana no avin'ny Madagasikara ary voaingana teo de mbola nisy fiarahana ndray fiaraha-midinika ny samy mpanohitra kehitriny amin'ny tokony hiatrehana zany an'lay hoe fionambe ny firenle concertation nationale misy efa misy voninany ny resaka fandiniana ny resaka momba ny code électoral zay tokony hahafahatsika mametraka tsara n'zany code électoral zany eto amin'ny tantsy ny fanjakana satria mbola tsy misy mbola afaka hifampidiniana tsara lay izy mbola afaka jerena tsara ny fizorana any amin'ny lalana fidirana am'zany fahampandrosoana an'zany zany no eritreretina fa voizina ankehitriny ary tokony ho ekeniny be sy ny maro ny ara-andinika sy eritreritra an'zany betsaka ny tokony alamina zay moa no mahatonga azy hoe concertation nationale mihitsy no atao betsaka ny tokony alamina raha ny miavana amin'ny alala ny CFM ny vahoaka malagasy ka nanao ny asa ny ara-dalàna ny CFM tsy nylaina izany fa ankehitriny kosa de hitatsika fa misy fikorotanana andeha hifanome tanana satria itsika samy mieritreritra ny tsy korotanany ty fireneny ty no atao tsy siny ady mifandritaka tsy sinyreo mifamono ohatrany tany ondreny faritsy Afrika rehetrarehetra reny fampivelokalaza fampitoraka lefina tsy mieritreritra ny ianao an'izany tsika ary ny tsy avina am'izany mihitsy no mahatonga atsika ankehitriny tsy mitandro sasarana tsy mitsotrorora
tsy fotsorora amin'ny teny hoe andao ifampidinika aminy ho aviny ty fireneny ty tsy tara zao ary tsy mahatara azy de zao mba melohany zay ho fifidianana amy 2023 de mba efa mivita milamima izany a vita araky ny tokony ho izy a mba eken'ny rehetra mba hatonga n'lay fifidianana am'izay a mba ho eken'ny rehetra koa sy mangarahara azavatsara amy rehetra fa raha mbola izao hoe tena samy manao beloha ohatry zao no eritseritatsika fa andehanana de manjary rehefa tonga lay fifidianana no manjary anana korotantsika de anana olana toy ireo rahalahntsika atao Afrika ireo ndray de izany zany a raha mba zavatra azo sorohana ihany de andao re tompoko sorohana aleo sorohana satria hitatsika tsara teo fa voaresaka fotsiny hoe fanoloana fana gouvernemanta de efa misy mivoy resaka hafa le izy ny tena nefa mba mananavana any amin'ny province rehetrarehetra any de efa tena miorooro tonga de miorooro mihitsy hoe tonga de efa mody tsy mitondra entana anay zany rizoky any avy any amin'ny faritra any satria voaroka de zany ve ny zavatra iainantsika eto ataoko fa tsy mety ary tena tsy mety koa izany anabeazantsika ny tanànatsika fa aleotsika mba iray hevitra ka anao an'lay feonam-be-pirenena afahantsika mandamina no aviny ty firenentsika ity miafatra manokana mihitsy ny senie hajanony lay ralina ataonareo ankehitriny io lisy mpifidianana io a efa tsy ilaina tsony io lisy mpifidianana karakarainareo ataonareo ralina io efa tokony anao reo fonte fotsiny sisanareo a liste vita reo fonte a no ataonareo a mitadavy anareo logiciel matanjaka sy tsara fiabla tsara afahantsika hiatrika ny fifidianana amin'ny 2023 na mialohan'izay satria mbola tsy fantatra moa zay fandeha n'izy ity fa ohatrany miraviravitadana ny sasany ohatrany efa tsy mifankahazo ohatrany mifandrirondrirotra ohatrany tsy haitsony de aleo miomana itsika zao nge ty fitondrana ty de teneniko aminareo fa sendrany tsara vitany nambininjanahary fa raha ny fomba fiasan'ity fitondrana ty sy ny zava-bitany zay mbola tsy navitana na iray aza tam'le velorano 3 de tena tokony tena hoe hitsana ho raraka mihitsy izy fa na tsara vitanazy de vovonjan'lay covid nisy lay covid de sery an'lany iny keo maina azy atao nahelika tany amin'ny covid aloha tsy fahombiazana rehetrarehetra misy covid sy ny anina lefilefi ny covid tsy tonga batsy ray nahelika atao amin'ny batsy ray indray ny fahavoazana rehetrarehetra zao ndray tsika de efa manilika tsikelikely makao amin'ny adiny Ukraine sy Russie crise mondiale ty fa miady Ukraine sy Russie miakatra ny vidin'ny baril ny solika miakatra ny frean'ny sambo miakatra ny zao tsara vitana izy nisy nafahana nanliana ny tsy fahafahana nampandroso ny firenena kanefa an'izao tsy toetra am'izay foana nge ty fireneny te raha pitsy raha afaka pitsitsika hitsahatra io ady io batsy ray efa tsy hitantsony fefalasa hitsahatra io covid io sitrana satria efa nahita CVO mahasitrana azy inona ndray no anliatsika eo tsisy ny fiainana tsy maintsy hoatrehana ny fiainana nefa nio efa rahantsika mahita fa lafo ary ny tafakatra sarotra amin'ny mampidina azy ny fiainana tena sarotra be ny fiainana miakatra ny vidinetana miakatra io sarotra ho atsika ny ampidina azy ny any afaka ataotsika amin'io de ny hoe ahoana ny fomba ahafahany tokantrano tsirairay hanana olona hiasa ka afaka izaka ny vidim-piainana ny vidim-kanjempoana azona zany no zavatra tokony notadavitsika hevitra zany fa tsy endrandrany le eninalina ary isam-bolana io za de efa miteny mahitsy 2,400,000 ane ny olona ny fidy na lany an'izao fitondrano zao hoe nahazo an'le izy io tsy haiko 100,000 sa 4,000 olona fotsiny tena ampiady io ny farany za de miteny an'izany ampiady io ny farany ary za ary de miteny hoe tokony ilana feverana io fa le fidy ohatra mifidifidy olona fotsiny am'le izy aiza rankako raha misy hoe zay efa nahazo teo aloha ihany mahazo faharoa
satria tsy feno zany le tealoha de ampina vatsy vatsy fameny de fenony tosika fameny de fenona indray le fa vatsy tsintsy tsy ampy teo aloha de ny tsy mahazo ihany de ny mahazo de ny ety Antananarivo mahazo vary amin'ny kitapo ny any amin'ny sasany mahazo vary amin'ny 5 kilao ny any amin'ny sasany moa de efa mahazo vary amin'le kapoaka manara-penitra zany zavatra zany mila diniantsika tsara zany no avitsika ny tokony mbanjintsika tsara tsy ny andro any tena efa ady atrehana fa ny ampitson'ny firenena tena tokony atrehantsika ka mila mirona atsika amina politika sy fietsika ahafahana misarika ireo mpamatsy vola ireo mpampiasa vola zany misy mpampiasa vola be deaibe ana ny eto toerana ary be deaibe ny vola matory eto toerana lay atao sur liquidité be deaibe ny olona manam-bola eto toerana teanao zavatra fa no mitahotra amin'ity enjikenjiky ny fanjakana amin'ny etra sy ny fampitahorana amin'ny avoara illicite sy ny anna rehetrarehetra tya misy fampitahorana be fa tany io de ataon'olona ny ambalahana fotsiny lay volany fa tsy ampiasainy tena be deaibe ny sur liquidité misy eto Madagasikara ary io sur liquidité io zay misy eto amintsika io no afahantsika miasa aloha am'izao crise zao ao anatin'ny 2 taona 3 taona mbola tsy afaka eritreretinao zany hoe investisseur vahiny zany satria mbola sahirana miady izy miady ny any Ukraine mbola sahirana amin'ny fiainana izy sahirana amin'ny fiainany olona fa itsika eto mila manamboatra fiainatsika izy sahirana amin'ny relance économique any amin'ny Covid fa itsika eto tsy manana an'izany relance zany de mila zany tsika mijery politika anatiny za tsy miteny hoe tsy mirarahany hafa zay moa le tenenina hoe tsy miankin-doha loatra amin'ny any ivelany rehefa manao zavatra fa tsy hoe tsy mirarahana tsy mila ny any ivelany fa tsy miankin-doha loatra zany hoe ny efa ananana eto ampelantanana aloha no ampiasaina manana tany be ny midadasika tsika azotsika ajariana tsara reny satria manana ministry ny fanajariana ny tany tsika zay mbola tsy nanajary inona aloha afaka ajariana tsara ny tany mba ho afaka olany tany fambolena afaka atao tsara ny fitsizarana ny reny tany reny afaka atao tsara ny fitsizarana ny tany amin'reny mpamboly reny mba hanana ny mpamboly rehetrarehetra fambolena azo atao tsara ny manitatra ny fambolena ny fantanana ny fambolena tsy mivoly tsy fambolekazo akory le resahako eto ke atsatotsatoka fotsiny ery atapy-tanety ery fa fambolena vary fambolena sorgho fambolena katsaka ovy mangahazo anana salady zany le fambolena resahako afaka ataotsika tsara zany ny hoe tena mametraka olona ho tantsa mpamboly fa tsy jardinier akory koera mamboly salady izy de tany 100 mètres carré ny voleny salady tsy zay le resahako fa tena mametraka mihitsy ny fanjakana amin'ny ministera ny fanajariana ny tany azy amin'ny fanajariana ny tany miasa daholo ny ministera rehetrarehetra amin'ny famometanana fa tsy hoe ny ministera ny rano reny anao ny asan'ny ministeran'ny énergie ministeran'ny énergie indray nanao ny asan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tsy zay akory fa samy manana ny asany de samy manao ny asany de fa ny tanjona iray de ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny zava-misy eto toerana zay ny fitaovana efa eo ampelantanana aloha zao de ny rano ny tany anisan'zany ny olombelona indrindra ireo no ampiasaina ireo ny miasa samy miasa mamelo tena amena fahafahana ny olona anao an'izany de ny vola le vola matory eto amintsika le sur liquidité reo tokony efa jerevantsika ny fomba ampiasana azy inge resaka garantie d'investissement fotsiny de mampiasa ny volany ny olona fa ny mahatonga ny olona tsy mampiasa ny volany de matahotra ny volany ho very am'le fampiasana azy de mila fanapiny zany zany mila ny ministre ny finance mba mila manao kotsa zany raha tianao kotsa de zany no atao mba tokony ho jerevana tsara mihitsy le izy ya mazava tsara mihitsy fanazavana raha teknika ny entiny ada tamintsika teo fa makisoratsoratsika rehefa aveo zany miandry ny teknisianina vonitsika fa maray hafatsika aloha zany en Sainte Marie io zany de 1000 ariary mofo de zao zany mofo topaina zany de zao no ataotsika rapito zany alefasy daholo ny fisondrotsy ny vidiny entana any amintsika any de mba ho vakitsika eto ho tsara ho fantatry ny namantsika ao zao misy namana avy any Sambava manaraka tsara atsika de anovantsika kokoa vakitsika raha aloha soratsoratra hoe le PPN ay rado kensa ty zany
le ppn aloha tena grave be nefa ny carburant tsy mbola miakatra akory zay zany avy any andrato zany maky ny soratra manaraka tsika nandrianina Ravoajanahary tsy manana olona intsony lay Andry Rajoelina tsy antenaina ny sin'ny fandrosoana eka zany ny tena constat voalohany hitany olona aloha zany rehetrarehetra zany Alain Rakoto salama même ahoany ty ppn tsy mijanona miakatra ko tsy voamaika oloza ave amin'ny baril efa $150 zao trop be ya zany zava-misy ataontsika akory Anna Claude salut mba jereo le MBS Tamatavy fa tsy mandeha saveny radio anay ny simba merci to efa nandeha teo io namana technician tsy nefa nandeha aty Andraza Luc miaraba fandarana miar manonja aty ambanje amzao ty RN6 ratsy ny lalana lavadavaka tombatombaka zany de miaraba tsika any ambanje samy tsara zalahy ya iza Charlie Rajobel misaotra betsaka nareo fa ianareo ny amantarinay vaovao amin'ny fitondrana efa tsy izy tsony io nina batropa manara-penitio fa efa kely ny androny ohatrany efa nandeha teo Rochena Tombla salama tompoko miaraba nareo avy aty farafangana da miaraba tsika aby any farafangana zany zokla inny ity efa miankina tanteraka amin'ny FB zahay raha ty anaraka vaovao marina satria tsy mamoaka ny tena marina itsony ny RNM sy TVM mifangatantsika aloha zany de verinao anatin'le bouquet satellite tsika le canal sisy zany misaotra namana technicien de miaraba ny farafangana vangandrano manakara voipeno atsika aby zany moa zany fa de fanarahantsika de zay apitapitao any namanany mba azo ny vaovao zay resantsika zany ny amarana paratsika azy ngamba yada misy hira zay zany mafinaritra manko ty hira ty hatram'izay hira malaly izy ty izy aloha malaly io de io malaly io zay mpiara-mihira tamin'ny Jean Emeta aloha de misy hira malala Zoklov zay zany tena mafinaritra be hoe zanak'olo efa zatra mijaly de zanak'olo ka tsika tsy le malagasy zany aloha ty zany le hira malala tsara be na le tonina na le rythme zany fa ohatran'izay ve ny veran'le mpitondra atsika zany zanak'olo fa zatra mijaly satria fanomboan'le hira manko le zao zala zanak'olo fa zatra mijaly ohatrohatran'iny izy fa eo am'le refrain zany le avy laza iaina am'zao tsara fanavy am' raha tianao mahita aza mijaly mafy ohatrohatr'izay le izy de kormatao izy nana tena mafy anao fa nahilikilike de ohatran'izay mihitsy le fitondram-panjakana efa tsara fanavy am' raha tianao mahita za mijaly mafy mahita an'le vahoaka zany akory matao nana tena mafy anao fa nahilikilika zay nge le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de rehefa maheno nira malaly iny sady tsara le rythme mafinaritra le toniny fa miverina foana ato am'le vahoaka de tsika zany aza mipetraka ho vahoaka tsony rehefa le vahoaka manko de le ruitna ty ada ianareo zany zao mbola misy volikely afaka astomina fa zahay siry Christian Tabera zay solasola tsisy volo stomina kely fa ny anay zany somary an'le solasola fa le vahoaka de entina makasy de entina makary de makery fa mipetra am'izay olo-pirenena tompona andraikitra samy hafa zany resantsika zany rehefa mipetraka olo-pirenena tsika tompona andraikitra de itsika am'izay no malala ny tokony ataotsika am'le olona manafay amitsika de tsy tateraka tsony le hoe zanak'olo efa zatra mijaly tsika le avy lao zay ihany am'izao tsara fanavy am' raha tianao mahita za mijaly mafy tsy manao an'izay tsony tsika fa manova tateraka tsika zay le volaniko takeo hoe mangalaon-draha am'izay tsika ka zao raha ny tokony izy niaraka tamintsika teto Christian Taber fa izy ao fa tonga teo misy namana avy farafangana teo fa ametraka veloma kely amitsika iada de andray minitra vitsivitsy kely am Christian Taber tsika juste kely fotsiny iresaka fotsiny fomba fijeriny zany ndray mbava momba an'le gouvernemanta ny fotoana koa tsy afaka tazomitsika lava be dia omentsika fotoana ndray iveriny eto Christian Taber lavalava zany fa everitsika fa panneau politique reny mila ilaina amin'ny feona manoloana ny io afa inona eo ndray zany de fakale fanovana sainy fa nitsinitsina sy fanamboamboarana ale gouvernement ndao ariata ya de misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany nisy hevitra moa terabary natao isainatsika ho amin'ny hoavin'ny firenena ary tsika de mitsindro trany ny atsaran'ny firenena misaotra anareo namana tao fianaratsoa nandray ireo namana zay nanao fitsidipahatra tany tamin'ny herinandro iny ny FLN sy ny otrikafo zany
misaotra betsaka anareo fa nafinaritra mifandraisana ary de mampanantena anareo any Tuiliara fa amby volana ambony iny de ho avy ihany zay zany nanao an'le izy any fa tiako mba ho tsapany malagasy any ty teniko farany ty eto Madagasikara dehibe ny vahiny hitatsika fa manan-karena ary tsika de resy lahatra fa teto amintsika ny nampan-karena azy azo atao tsara zany no manan-karena eto amin'ity firenentsika ity ka noho izany andehtsika hiara isintomponitra hitadiny ifanometanana anaovana an'izany mba hahafahatsika mandroso fa tsy tsika ndray no lasa ho tompony mpangatakatiny eto amin'ity firenentsika ity dia mametraka velomo ho atsika mianakavy misaotra tompoko amin'ny manaraka indray zay faniry fa de manao velomo anareo misaotra indrindra re de misaotra ny namana hiadytsika de ho raisitsika vetivetika Christian Tabera satria zay le fomba fijeryn'ny mpanao politika moa tsy maintsy miresaka politika foana rehefa lafin-javatra ohatran'izao tsika de ho raisitsika anatina minitra vitsy fa mbola anana fotoana lavalavitsika miaraka amin'ny Christian zany fa androany aloha zany de ezakitsika no niaka amin'ny feoan'ny Christian zany hoe ahoana ny fahitana ny fandehan'ny raharaha sy ny rehetrarehetra aloha zany amina minitra vitsy mba hameza tsika zay satria ilaina fatarina zany réaction mpanao politika amin'ity raha mango ity Christian miaraba sepitsepitra ianao fa efa tokony tonga aloha anao zany fa elana tsiny nareo fa fa amitsika pieny tsy mpanaraka ny raha-pirenena zay hitatsika regny formation ny gouvernement omaly regny eto aloha de faly miarabany zokolafaniry faly miarabany ao amin'ny lafin'ny technician atsika koa zay ny fandaminana teo moa zany am'le hoe mba maneho hevitra ao anatin'ny 24 heures am'iregny nomination ny gouvernement na formation gouvernemental regny amiko aloha zany taraiky ve sa zany tsy nahita sa zany tsy nahara-baovao fa tsy mbola misy didi-panjakana nandravana le gouvernement teo aloha simple communiqué nataon'ny flot république sy ny premier ministre fanaovam-beloma ho sahady na évaluation nanaraka an'izay inona moa le zavatry atao évaluation ao mila ampahafantarina ny vahoaka zany amin'ny tany démocratique fa tsy hoe sarosaromanao fotsiny ny zavatra évaluenan'ireo ministre reo ny asa nataony zany tao anatin'ny lazaina fa enimbolana fito volana eto dia tao anatin'ny enimpolo taona namana faniry saotsika vahoaka malagasy de io formation ny gouvernement tafarany ty tena formation ny gouvernement tsy nahomby indrindra ary tsisy ilagna anazy fotako miara-pombo izy ny fiteny sud-est tany gn'antony de zao tsy aleo ve Andriamatofilo rehefa tsy nanaraka an'le tolokevitra avy aty anao tsy aleo ve najanonao tamin'io fa sady nagnabe fahavalony tao anatiny satria tadidio fa za tsy teny anarana solom-bavambahoaka ny RD eto fa nahatonga ny zareo tsy ny accepté an'le motion de censure igny efa nisy karazana fifampiresahana tany ambadimbadika tany fa zay ne le teneniko hoe mifampiresaka foana ny mpanao politika eto nanolotra zareo avy amin'ny lazaina fa maro anisa membre ny gouvernement tokony anakeniny eo zany azonao ny avy aty amin'ny solom-bavambahoaka ny maro anisa zany ay le izy stafa savritaka be omaly misy ny sasany ao anatin'ny ray minitra sanononana an'igny proclamation ny gouvernement tay zay vaovao hoe ianao nge tsy aondray io zany tsy avy aty amin'ny fanoherana na ny député tim eto dia efa be da be loatra ny famerimerena na ny fadisoan'ny filohan'ny république sy ny tsy firarahina ty firenegny ty azonao tsy ampy fotoana androany araky le voalazanao teo fa dernier moment zany zao ilazako hoe aleo re tompoko lasy tompoko vavy ho any reto ho any solom-bavambahoaka ny tanindrazana embonany Madagasikara reto de ny tim zany efa merci aminareo misaotra anareo hoe nagnano an'le motion de censure fa tsy ampy le motion de censure am'izao fotoana zao raha fomba fahitanay anazy zay miaraka aminareo avy aty amin'ny fanoherana so re voaka malagasy maro anisa agny amin'ny base agny fa hita tamin'ity ndray mitoraka ty fa tsy azo ahilika tsony le olona manodidina ny filony tsy mahomby fa le filony république misy ny tsy mahomby ary tsisy ilagna anazy décision zay raisiny manao aller-retour ohatrany lelana omby sady ny andohany ambodiny inona moa no mahatonga an'izany lazaina fa tamin'ny évaluation taloha teo membre ny gouvernement misy firy tamin'igny moa ny alargena tao nakisaka araky ny voalazanao sy ny famakifakany le zokobe teo le teo aloha zay sorako anazy teo ny raha vokatra zany efa ministry ny minina de fa nisy scandale be tao de fa tamregny passation regny de fa igny zany matoa ny esorinao le olo de fa nataonao ny vitanao ny évaluation de tokony amin'ny logiquena politique zany sy tokony hoe aloha izy fa mety hoe azonao tadavagny toerana agny izy ambassadeur na ino makarivitra kely raha ohatra tianao loatra fa sa ao anatin'ny ny contexte mavaivay ara politique zao anao ny efa olo ny évaluenao fa tsy nahomby tamin'ny gouvernement taloha teo zay nydimbasiny ty teo no mbola naverinao tao koa zany rehetrarehetra zany
tonga de fezika bank tokana zokobe fanira sy le zoko anankiray zeny teo zokobe iada tonga de manao antsoavo am'le député lazaina fa vice anisy aza matahotsy nareo fa manana ny vahoaka maro anisy ra Madagasikara nareo fa manao antsoavo ary aza matahotsy fa ireo namanareo lazaina fa maro anisy ny IRD tonga de motion d'empêchement am'zay gn'alefaso akarikely le volume motion d'empêchement ho an'ny Fleur République fampetona ny Fleur République amin'asany ho any amin'ny HCC zay zany io alefaso zay déchéance zany déchéance ny Fleur République ny antony de zao regny violation ny lalàna voisakisaky regny hitanao angambany gouvernement mbola sy rava de fa magnano consultation izy raha vao aloha Andriamatoa Filoha araky ny décret na didim-panjakana le teo aloha de renommé avindray raha tianao loatra le premier ministre satria igny mako misy fomba fiteny fa aleo tsy teneniko eto tsy foniny tsy foniny zay na iny ara manao ny fahadisoana de ny hafa foana ny diso ka izay le izy azonao ny raharam-pirenena tsy anangakavagna azonao ka hoy zao hoe aleo tonga de le any amin'ny lohany mihitsy satria ohatrany manao loha-paritsika eto any andohany matsatso aleo le lohany matsatso mihitsy tapahany tanteraka mialatsika Andriamatoa Filoha fa politique ty ataosika eto sy anangakavagna sy magnompanao ao eto fa fomba fijery Christian Tabera sy any avy aty amin'ny antoko kitany Madagasikara zay membre feno atao anatin'ny RMDM tam Filoha Marc Ravalomanana tsy mba nanao an'io izy rehefa carte de vandana daholo izy ka ity fitondrana mpanjakana ty zany indiscipliné loatra satria l'exemple vient d'en-haut izy angalana ohatra ndray zany esy magnara-dalagna raha vao amin'ny alalan'ny didim-panjakana aloha le membre ny gouvernement teo aloha zay anao vao miconsulté de manao ny asana affaire courante izy ny fomba fiteny vahiny azafady manao ny asana andavanandro zany ny raharaha ny ara-panjakana fa ny gouvernement mbola tsy rava de fa lefa anao ndray ny nomination donc amiko tsy ara-dalàna ty gouvernement ray ty satria mbola tsy abrogé fa modina atao natambatry ny banque tokana mako izy omaly igny ary ny tena mahagaga sy ny mampalahelo amty toedraram-pirenena ty olo efa be scandale atao olo aizaka le tena SGP voalohany anga iny tsy mahay raha igny olo aminay agny igny esy ho ampizakainao eo isaky ny proclamation de gouvernement io nefa ty voavy misy be resaka le faharoty pisy be resaka scandale teo azafady zoko be SGP ava ohatrany raha fa sika olo prala politique ty atao ty sy maintsy miteny zavatra sy vérité amy vahoaka ary fantatry gn'olo zany sy tokony mba hanao hoe koa izay ne le tenenako hoe ireo rehetrarehetra reo hoe zany de lazaina fa ny olona manodidina andreo fa le Filoha misy e tonga de motion de déchéance ka mitodika aminareo HCC ho avy aminareo agny zay motion de déchéance zay mino tsara fa mirentré en mois de mai tonga de avy de le Filoha misy raha de mandeha amizay le dinika mandeha amizay le dinika satria tsika zao agnatin'ny fagnomagnana zay dinika zay satria sy matahitaitra ny Fleur République sy voakitikitika loatra ny momba azy fa tatoato motion de censure ny premier ministre foana ny fusible amy zavatra sy feteza zavatra eto na io resaka knaps io nge angay de zay ny knaps io rery isoragna aloha zany fa draisandraiky ny Bianco sy ny Pâques efa mijoro izy satria nakataka ny avy aty amy cour des comptes isoragna zay fa mbola tsy ampy fa mbola mampirisika atsika zany satria tsika de andalomosiny ato magnaraka an'izay vérité na ny fahamarinana napetraka eto amy firenena zay ataovigna asanareo fa eto zay magnaraka ambodembodin'io asanareo ka hoy zao hoe sy ampy le motion de censure eto zany Andriamatoa Christian Tabera avy aty amin'ny antoko kitana Madagasikara dia sisy idirany mahaserena eky ty satria ny serena de ao anatin'ny fampihavanana ka raha olo agnatin'ny fampihavanana ampagnano déchéance na ampagniraka ampanao déchéance débat faux débat zay fa eto amantité anapokambagny ato agnatin'ny RMDM de rariny sisiny zao zavatra teneniko zao motion de déchéance zay zany hoe fampetona hoa ny Filoha République amin'asany volana ny tonga de alotonga de cassé de amizay izy rehefa matory agnaty body fosy ariva de misaisaigny sara izy hoe ahoana moa zany raha tenen'ny Christian Tabera zany satria répété foana fa nisy kitsandralana eto de lazaina ve fa le olona manodidina azy sy compétent sa le Filoha République misy ara atreto zany no akizeko tsy miaino izy ange efa nanaovany vondrony européenne tomban'izy sady inefficace izy inefficient gouvernance voilà zay le tenenareo sy sokolata eo zay nefa mazavazavo zany lalany zany ary raha miresaka violation répété tsika de misy eo tompoko efa nisy fotoana fandarantsika nresana zany fa tsy latsaky ny folo izy ao nisy resaka io resaka gouvernorat io fotsiny séparation de pouvoir zavatra be da be zany izany le teneniko asika ny gouvernorat fa nisy kisalalam-panorenana avy zany ny fomba fandrafetana sy ny fomba ny organisevana an'io élection ny Sénat io zay tsy nirarahinany avy aty amy tolokevitry ny fanoerana manitsakitsaky lalam-panorenana lazaina efa maro loatra zany ka azafady Andriamatoa Filoha
atsika zokobeko foana anao hoe zokoben'ny malagasy ray aman-dren'ny malagasy foana anao hoe fa ny raharaha-pirenena sy atao tsangamiha mitroatra ny lelana omby sady ny ambodiny andohany ka hoy zao hoe manao antsoavy aminareo député lazaina fa maraonisa nareo reo ny 5 hitan'olo eo fa matoky sominao fa misy miaraka ombokevitra am'zany teniko zany androany d'après ny proclamation omaly minao fa le maraonisa reo fa mivorivory agny za tsy teny agnaran'olo eto tonga de motion de déchéance fa efa nisy zany teto tamin'ny andro ny président R John Mampianina tamin'io fagnitsikitsahagany sy hoe fagnitsikitsahana loatra tamin'igny fa un seul motif izy ny vazaha de ny hoe tsy nifata tsy tafatsangany i filora John Mampianina zany Haute Cour de justice na le hoe ACJ tao anatin'ny mandana zany na heritona nitondrany mandana zay fotsiny nge ny tena hoe motif tiana tongavana am'ireny ka manino moa tamin'igny raiky igny atsika navita an'izay hoanareo solom-bavamboaka maraonisa ao magnino asika amitiky anareo nge tsy TGV fa IRD donc samy manana sapana toko zay nalana anareo fa vovonana ane l'IRD vovonana ane le mapare azonao eto dia matoky simino tsara fa misy député mianada zay ao zay tena mafana fo amin'ny fomba fanoanana na hoe fanakanana an'le motion de censure minao fa tsy hiteny tsony izy amin'io rafitry ny gouvernement ty fa na izy samy TGV raha miady andragno frustration ka noho zany any amin'ny lohany aloha kasena ozy ny vazaha de zay sika vao misokatra am'izay le débat tsy fahotana mafaty zany fa fitiavana firenena tsy misy ohatran'zany ka elako sy elako fondro fa tsy fanonganam-panjakana zany fa magnaraka an'le lalàna atsika eto filohan'ny republika tsy magara-dalàna magnitsakitsaka lalam-panorenagny imbetsaka fa tsy mba indray mandeha ampikosa aloha zay fa sy ny premier ministre sy ny membre ny gouvernement foana no atao karazana inona moa zany kobay eto fa samby fotaka daholo zany de aloha miala amin'ny alalan'ny motion de déchéance sy olom-bavambahoaka reo sy salaka amin'ny vahoaka zany magnara-dalàna ne zany raha atao zany fa sisy olo hidina an-dalambe na ifandany andro an-dalambe eto atsika hifanimba zavatra eto na ampiasa mafy an'ireo mpitany filaminana reo efa natao foana zany na tamin'ny andro ny zafy misy motion de déchéance natao foana zany tamin'ny andro ny fa gn'amity zany tokony anagnan'ny député indra fotsony le filon république satria mampagnategna pokaty ho an'ny vahoaka malagasy foana na izy samby zao zany fampikirotiky andragno ao ka hofaragnatsika ity raha ty amin'ny androany satria en réaction à chaud fotsiny androany fa le okevitra court terme dia eto aloha zany de manao kopatanana ny filoha an'ny RMDM de filoha maro Karavalimanana sy reo mpikambana maro ao anatin'izay RMDM zay manao kopatanana ray aman-dreny ary manao kopatanana koa ao amin'ny mpikambana ny jeune RMDM manao kopatanana ao amin'ny antoko tiako Madagasikara sy reo zay miaraka am'izay akolafikery zay zany sy reo zay vondrikery rehetra sisagnavagny na fikambanagna io na olo sotra io na ino anareo agny ho masaka am'izay ty raha ty fa sy izony ty gouvernement itiky tao agnatin'ny enimpolo taogno mbola mameriny Christian Taber eto fity gouvernement formation na gouvernement fotaky indrindra olo efa sy naomby tary araky le voalazanao teo olo efa matory agnaty body fosagny mbola ny foaziny koa tamin'ny na ministre anazy ny ministre ny vola nahazo agnaragna misy tam'le miara-manonja raha lahatsika hoe monsieur le ministre Richard Le Popman tao de anao ve am'izao toejara amin'ny mondialisation zao géopolitique sur guerre mondiale guerre ny Russie sy Ukraine zao de regny ve gnahazaka an'izay potentialité ana gabarit na ministre ny ana zay eny vao mieko tara aloha satria mba niala aloha le ray tsy mahita ny gasy aloha zany de mety hoe zay zavatra mba niova kely azonao fa sy voatazony io zay satria efa nahazo recommandation ge tamizy ministre ny vola natonga anazy nanaovana évaluation napelagna anazy tao de alefanao ary amin'ny poste ministère de la souveraineté stratégique be rive ministre na affaires étrangères zany araky le volazanao teo angatsy misy promotion ao amin'io agent diplomatique atsika io consulaire mba tokony mba manao adievitra zay le ny tenensika izy sy adievitra amitsika mpanohatra anaovy adievitra le corps ao anatin'ny corps samyny mpiasa-panjakanao manadrify an'izay zavatra zay ka hoy zao hoe mbola mamerina hoe hoe motion de déchéance ny angatany ny avaty amin'ny député ny fanoerana de mandrisika an'izay zahay fa motion de censure zany mbola matory agnaty body fositara ihany ny filon république satria sy mbola conscient izy mbola iaho ane gne sy voakitikitiky io fa rehefa izy voakitikitiky nitike anazy any zay rehefa matory aligny izy ahoana zany fangatana motion de déchéance zany tonga de mianto amin'asany aloha izy satria sy anazy rery le firenena ko anaovana cadence lava eto ka hoy zao hoe miala fondro andriamato filoha fa asika sy fahavalo fa firenena gny resagny eto de mba mila zany
an'zay zany mangataka zany gnavaty amin'ny 6% imbécile apiasan'reo solombavambaoaka satria solombavambaoka reo maronisy io manko monsieur le président mbanimbaninareo zany zio sy rarainareo ino ka ho raisinay avaty zany zio satria ge solombavambaoka any Madagasikara dia solombavambaoka zay tena hoe araky ny lalam-pandroena dia reo no maîtriser na balancer an'le karazana fitolina politika eto amin'ny firenena ka miala sy miala fondro raha misy manoana ny sasany zay hoe de quelle force mo ery Christian Tabera no mahafaka amin'ny tena fanehoan-kevitra politika eto démocratie misy ny fomba fahitako azy zany zay ny fomba fahitany atokitany Madagasikara azy zay vondra agnato agnatin'ny RMDM ary minao fa tsy visy anisany ny tian'izay teniko zay fa maro anisa fa tsy masamy teny sasany atsika tsy magnompa filon république atsika tsy miady aminy itsika tsy manongana azy araky ny fomba fanongana ny fanjakana aty zay midina dalabe fa ireo solombavambahoaka na zay na fa visy anisatsika reo ary madegera asika afahasika satria reo de solombavambahoaka mahay mifampiresaka amrehetrarehetra ary mahay mifampianao amrehetrarehetra reo satria vo formation zany hoe voaofany filomary karavalmanana am'izay fifampiresahana amy namana samy solombavambahoaka ko iaho hoe motion de déchéance zany hoe mametraka anareo araky ny lalàna zay misy anareo hoe itike olo ty de fa antogny eky aloha zay mignasany dandao amizay tsika kabaro ao agnatin'ny dinika nationaly sotra besaka tompoko lahy makatsitraka tompoko vavy antso zany zay nataony Christian Tabera zay de mipitany am'izay tokony iaby tany zay satria efa zany tokoa ny zava-misy am'izao fotoana izao betsaka no azo itondrana zay iady hevitra zay raha fitentsika sy fakafakaina fa fotoana moa zany efa mandeha isorana ny député Mamira Benrina niaraka tamitsika Irina Rabe Mananjara isorana ihany koa iada FLN ary Christian Tabera vao tonga farany teo naneo zay heviny mahakasika ny gouvernement tahiny sy ny fomba fijeriny antso am'izay hoe tena any amin'ny filon'ny république mihitsy mila betona fa efa sy tafavoakatsony izao raharaha izao de mame fotoana indray ho an'ny rapitso miaraka amina vahiny solombavambaoka namana ho ana devitra hafa indray ary everitsika fa mbola hafany ty raharaha ty de makasitraka atsika rehetra zay nanaraka tany amin'ny FB tany amin'ny YouTube tamin'ny fanehoan-kevitra ihany koa dia manao kopakopatanana mifampiresahantsika de ataovy ny fizarana ataovy ihany koa ny commentaire samihafa fa zava-dehibe ny fahafahantsika mahazo avao makasitraka tompolahy makatelina tompovavy